misy gidragidrano ety anjakany fifaliana tsy mety lo toerana feno famasinana fa andriamanitra no mamirapiratra amiamicu paradisa su zakany fitomina mafapo toerana misy fiainam-bahoaka re manakoa irafidera luby miarahabantsika rehetrarehetrarehetra mbola salama somatsara tahaka zao a manerana ny tany atranam-pitan-dranomasina Madagasikara manontolo izay miaino ankehitriny a sotra n'Andriamanitra mbola mivelona ina somatsara tahina Andriamanitra araka ny teny isan'andro hoe tsy mahafoy anao a na mahasaraka anao ay ianao hanome voninahitra an'Andriamanitra isika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra tany rehetra amen. Ny salamo fa 5:30 amby zato salamo fa 5:30 amby zato
ary ny firana fa enina ampitelopolo moa haiko tantaraina ny fitiavanao. Salamo fa 5:1 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia! Midera ny anaran'i Jehova. Midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianja ny tranon'Andriamantsika. Mideran Jehova fa tsara izy. Mankalazany anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba novidian'i Jehova ho azy, ary Israely rakitra soa azy. Fa fantatro fa lehibe Jehova, ary ambony Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehova, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Amen. Moaiko tantaraina ny asoava, mifamatra taminaina ny fitiavana, ny vahoaka sesena za nahazo fahatsara no hideilay mpamonjy soa. Jesu no dera, Jesu no dera, sana tauni ambara. Jesu no dera, teraiky lalandava, teraiky lalandava, ni vavaka isika. Voninahitra ne ho anao Andriamanitra ilay masina indrindra, ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, ilay mpanjaka ambonin'ny mpanjaka rehetra, ilay tompo ambonin'ny tompo rehetra, sady tompo ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany. Mideranao izay satria faly izay noho ianao Andriamanitra mbola tsy nahafoy, tsy mbola nahasaraka anay, fa na dia ratsy ary izay dia mbola tia anay foana ianao, mivavaka ao anay foana ianao, mamindra fo aminay foana ianao. Noho ianao Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, dia mbola hainao sy mbola nataonao ny sakana na malagasy rehetra tamin'izao coronavirus izao, ary ny mpanomponao rehetrarehetra izay natoky ianao kosa dia mbola narovanao hatramin'izao. Ravoravo izay rehetrarehetra mandre, na ny atsimo na ny avaratra, eny ampitan-dranomasina aza, fa ianao Andriamanitra dia tazanay fa naniraka ny anjely, nandidina nay tsirairay avy isa-tokantrano, ary mamindreo fotoana izao dia mbola salama soamatsara daholo izay. Zany no mampiazakazaka nay hitady anao Andriamanitra ato amin'ny fitoeranao masina, tsy any an-trano fa ato amin'ny fitoeranao masina,
tsy mety mihitsy ny fo amam-panahy raha tsy miona aminao eto Jesosy ary ianao koa mahafaly ianao no mahita anay ravoravo salama tsara mbola mitodika any aminao mankalaza sy misaotra anao ka raha tonga eto izay Jesosy hisaotra anao hideranao hanome voninahitra anao na tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza Jesosy fa tsotsotra ihany raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro endrika volan'nytany rehetra apetraka isika. Ny salamo fa 1:7 no hojerentsika fohy dia fohy aorianan'izany dia hitory ny tenin'Andriamanitra amintsika i pasteur Vololona Anne Marseille. Salamo fa 1:7 indininy 9 sy ny indininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao no andrandrain'ny masoko Jehovah Tompo, ianao ny alofako aza mandatsaka ny aiko, arovy aho amin'ny fandrika amandrianay sy amin'ny tady vavara ny mpanao ratsy. Averiny hoe fa ianao no andrandrain'ny masoko Jehovah, ianao ny alofako aza mandatsaka ny aiko, arovy aho mifandrika amandrianay sy amin'ny tady vavara ny mpanao ratsy. Amen. Ianao no andrandrain'ny masoko Jehovah. Amin'izao androany zao dia mbola me afatra ho antsika ny Tompo, fa ny ataontsika sy ataon'Andriamanitra amintsika dia misy ilay Andriamanitra miandry dia ny masontsika andrasany mba hitodika amin'ny ny androany, fa izy ny fialofantsika, izy ny mpiaro antsika, dia nangataka ny mpanao salamo hoe aza mandatsaka ny aiko Jehovah. Ilay Andriamanitra zany manana fahefana amin'ny aintsika, manana fahefana amin'ny aintsika, manana fahefana amin'ny fisitsika. Io andrandraina, io jeren'ny masonao, io miteny aminao hoe fantatro izy fa maditra ianao, olona maditra, ary ozaby ny tendanao, nefa ozina dia zany aza anasitrana anao fona. Hiala ozaby, hiala miditra tsika, zany ny teniny, ka dia anjarantsika no mitalao aminy androany. Ny 9:7 nataontsika dia hitory ny tenin'Andriamanitra amintsika pasteur Vololona. Resaka izany mpanota fantatro ny zanakao fa malemy, zay ilay maditra, mora lavo ka mangataka aminao mba todio, satria ny masoko ho any aminao androany alahady, ny foko ho any aminao androany alahady, dia mba todio za zay miandrandranao dia noho ny vavakay. Raha mamely le devoly fahavalony zanakao ka mandroso manangoly ampisaraka aminao mba tazony fa tsy mahatananao.
izay Andriamanitra zay no miteny aminao hoe andrandrainy no masotsika izy fa miaino atsika izy androany. Andiny voalohany sy ny fahatelo dia ny aino amin'ny pasteur Vololona any Marseille isika. Tsanga isika rehetra. Sakaizany bahuta fantatraony zanaka fa manemy morana avo ka mangataka Batudio, batudio, ka elui vavaga, aimba, tudio, batudio, ka elui Mameli devoli, mameli devoli, va avalonzanaka, ka mandroso manangoli, Sarakabila Batazuni Batazuni Fatima Atalana Batazuni Batazuni Fatima petraka isika. Ry avana malala ao amin'ny tompo anio alahady 17 ny volana septambra taona 2024 mamangy asianao ao atokantrano any amin'ny toerana izay angonantsika indray a Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra sy toro-teny horenesintsika izao. Fa miarabantsika rehetra ao anatin'ny fiangonana FPVM Betesda, zanam-piangonana any Anisy ary ny fiangonana rehetra ry avana malala ao amin'ny tompo anio alahady 17 ny volana septambra taona 2024 mamangy asianao ao atokantrano any amin'ny toerana izay angonantsika indray a Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra sy toro-teny horenesintsika izao. Fa miarabantsika rehetra ao anatin'ny fiangonana FPVM Betesda, zanam-piangonana any Anisy ary ny fiangonana rehetra eto Fransa Europa ary miaraba ihany koa ny fiangonana rehetra ao amin'ny Foibe Taninanandrano any Madagasikara any amin'ny faritra rehetra any izay manaraka ny radio Fitazantsoa izay andrenesanao ny tenin'Andriamanitra mivantana avy aty Marseille izao. Ho ampitomboana ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ivavakintsika, anorenantsika n'izao toro-teny izao. Ray eo, Andriamanitra tena tianay ianao, mandefa ny teninao ianao amin'ity andro alahady ity indray,
anasitrana ny marary rehetra, ampaheriny reraka sy miketraka rehetra, ary hanangana anay tsirairay avy mba hahafahanay andeha araka ny lalanao sy ny sitraponao, ka ho tonga amin'ny hery sy ny fahefana zany teninao zany a. Mangataka indrindra ny fitarianao fanamasina, ary ity ny mpanomponao manaiky ho fantsony ho fitaovam-pitahina eo am-pelatananao mba ny fitarianao fanamasina, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana zany vavaka zany a. Amen. Ny tenin'Andriamanitra androany zay angalantsika fampaherezana dia izay hita ao amin'ny bokyny Isaia. Isaia toko 7:7, dia ny andininy 8:20 sy ny 7:20, ary ny Osea toko 2, dia ny andininy 1:20 sy ny andininy 2:20. Isaia 7:7, 8:20 ka hatramin'ny 7:20, ary Osea toko 2, andininy 1:20 sy ny 2:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe: aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izaho efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala zany va ianareo? Eny, any anefitra no hanaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiko ony. Osea. Ary hofofoiko ho vadiko mandraka zay ianao, eny, hofofoiko ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao, eny, hofofoiko ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia halalan'i Jehova. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha tamin'ny herin'ny androany havana namangy atsika Jesosy tamin'ny alalan'ny ray aman-drenitsika, niangavy atsika mihitsy Jesosy fa io fahotantsika io no efitra mampisaraka atsika aminy, mahatonga azy tsy miaino atsika, mahatonga ny aretina, mahatonga ny olana izay mianjady amintsika tsiraray avy. Efa nanatanteraka n'izany fibebahana zany tsika, ary mino a tao anatin'ny herinandro iny tsika samy natanteraka zany fifonana fibebahana zany, satria samy manatena tia hitan'i Jesosy. Androany dia zao hoe teteny amiko sy aminao androany Jesosy. Nisy zavatra maro niseho tamin'ny fiainantsika tamin'ny lasa riavana, mety nandratra, mety nampitomany, mety nampalahelo, fa zao raha tena vita fibebahana marina izasy ianao, raha tena ny fona marina teo anatrehan'i Jesosy androany misy teny fampanantenana lehibe ataon'i Jesosy amin'izay hoe aza matsiaro an'izany lasa zany tsony, aza matsiaro an'izany ranomaso tamin'ny lasa zany tsony, fahoriana tamin'ny lasa zany. Ozy ny bokin'ny Job hoe tahaka ny rano nandalo no ahitanao azy, fa zany fahoriana zany nandalo fotsiny zany. Fa androany Jesosy dia miteny amiko sy aminao hoe anao zavatra mahagaga, zava-baovao, ary indro efa miposaka zany androany. Inona ny anton'izany ry havana? Andriamanitra io dia mahatoky amin'ny teniny tia natanteraka. Zasy ianao ne ny vavolombelona, zasy ianao ne no tia ny rana ampiseho amin'izao tontolo izao hoe io Andriamanitra io mpanota ohatra asy ianao, fa natoro atsika ny lalana, ary rehefa nibebaka, rehefa vita fihavanana taminy manao zavatra vaovao amin'ny fiainantsika. Indray Andriamanitra, maro ny olona tsy mino an'izany tsony, ka zao Jesosy Kristy mila modely, mila zasy ianao izy ataonao ohatran'ny karazana makety ho hitan'izao tontolo izao, mba hatanteraka le tenin'Andriamanitra ao malaka hoe mba ho hitan'ny olona ho hitan'izao tontolo izao tsy fitoviana, izany manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azany, izany manana azy sy tsy manana azy zany. Dia zasy ianao no anatanterahany an'izany. Hitantsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 3:7 andro havana. Zany tokoa ny fitiavan'i Jesosy atsika, tsy fitiavana indray andro, tsy fitiavana ray volana na herintaona, fitiavana mandrakizay ozy izy. Zany nitiavako anareo. Ary ny fampisehoan'i Jesosy an'izany fitiavany asy ianao zany, zany ane mitarika atsika hibebaka, zany ane mitarika atsika handiny teny, satria hoe bokin'ny Petera voalohany toko 4:9 hoe ny fitiavana ane ozy izy manarina ny fahotana maro.
zany ny fitiavan'andriamanitra atsika fantatritsika zany natolo ny lehilahy tokany de jesosy ary zay mino an'io jesosy io mandray an'izany fitiavany zany ka na de mpanota renao fa rehefa nibebaka ianao a voasarona ndray ny fahotantsika tsiraray avy de androany jesosy manome an'io teniny io ao amin'ny Osea io inona ny dikany inona ny antony itenenany an'izany ozy izy any amin'ny Jaonany hoe tsy ataoko intsony hoe mpanompo ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony ihany fa ataoko hoe sakaiza zany any anambaranana ny zavatra miafina indrindra fa mbola amboniny zany ty teneniny ato amin'ny bokin'ny Osea iny ho fofoko ho vadiko zany vady zany ane fanekena natao zany ange tsy mpivady ndray andro e fatiny isarane fitiavana mandrakizay ane zany zany mihitsy no andraisan'i Jesosy asianao alainao trany vadiny satria ozy izy apôstôly Paoly hoe tahaka ny itsika rehetra de nataon'i Jesosy tahaka ny lehilahy ray zay efa nalainy fofombadiny na vehivavy tsika na lehilahy fofombadiny Kristy rehefa ho avy eny amin'ny raha any lanitra Jesosy hitsena azy de zay ny teny hoe le fampakaram-badiny zanak'ondry itsika rehetra zao le apakarina tiano apakarina nefa tena tiany amin'ny fitiavana mandrakizay ho fofony ety tsika mbola fiancéany ary eo mihitsy ny manamarina anazy hoe fiancéany zany omeny zay ilainy zay manahira-tsaina azy ka androany ho an'ny olona vita fibebahana tamin'Andriamanitra tamin'i Jesosy de ataony amin'izay hoe aza matsiaro an'ireny lasa reny tsony fa efa zao ianao efa tafaray amiko efa miaraka amiko hanao zavatra vaovao misy zavatra maimainao misy mety efitra lalovantsika mety ho aretina mety ho olana io mihitsy ene ny teneniny hoe efa amposaka Andriamanitra ny Andriamanitsika de Andriamanitry ny anio tsy hoe hiposaka rapitso efa amposaka am'izao ora sy fotoana andrenesanao ny teniny zao mihitsy efa amposaka zany raha mino an'izany ianao raha vita fihavanana taminy raha vita fibebahana ianao efa amposaka zany any amin'ny tany laozy izy any mihitsy ane ozy izy no anasiko ony miboiboika zany de leloha rano velona ao anatiko sy ao anatinao te hisitona anao ary havana amin'ity zavatra naseho an'ny tompo aty namangy Jesosy tamin'ny alakamisy alina ny folo zoma alina de zao ny sary nasehony itsika ozy ny tompo miezaka maka ny fotsika Jesosy manao ny fomba rehetra ohatrany olona tovolahy anankiray mikôtikôty vehivavy misy tiny mikonkerira ny fony sy ny fitiavany io vehivavy io de mandeha io naiza alehany arahany foana ny hitany daholo ny misy atsika naiza ale atsika de eo izy izy manaraka eo mampiseho amintsika hoe sany tianao sange intéressé aminao sange milanao hitany daholo ny zavatra tiatsika hitany zavatra fanaotsika de manaraka aoriny eo izy de manaraka kanefa de zao izy mamantatra ny ao anatin'ny saitsika sy ny eritreritrintsika any amin'ny bokin'ny Jeremia any ozy ny ten'Andriamanitra hoe Jehova ny mamantatra ny vo sy ny fo miafina ane zany tsy hitan'ny olona ane zany tsy voavaky ety ivelany de hitan'i Jesosy ony zao ny saintsaintsika tiako be le fiainako tamin'izany mbola tsy nivavaka ohatr'izao ane za taloha tiako be ny fiainako le fahazaran-dratsy le mifikirana le nafinaritra le tiana de iny ihany ny saintsaina na de efa mivavaka na de efa mpanompon'Andriamanitra ara de ohatra matsiarotsiaro manembonembona ny tongolon'ny Egypte hoe ohatrany tsara ihany le tarika ty lalany ty nefa ohatr'izao de mijery Jesosy nefa te hikonkerira ny fotsika te aka ny fitiavatsika de zao rehefa nahitan'izay izy de niodiny izy de niataka lavidavitra izy de rehefa niataka teo de nahatsapitsika ohatrany hoe nisy fahabangana tapaka zany kay zany le présenceny le fisiny le fanatrehan'i Jesosy eo amintsika isan'andro iny tena miteraka fifaliana ao amin'ny fiainatsika de rehefa lasa am'izay izy de natsiaro ohatrany maina natsiaro ohatrany asa tsy nilamo tsy nanana fiadanana tsika de rehefa avy eo am'izay de misy sary ray indray aseho an'i Jesosy eo misy lehilahy anankiray
dia misy vehivavy koa tiany dia rehefa tiany dia ozy izy hoe tapa-kevitra izy hoe andeha ho alaiko vady io ka zao rehefa ho alainy vady dia fatany hoe bevoka le vehivavy ray dia ozy izy tsy miteny hoe tsy maninona na dia tsy zara ny rain'io na dia tsy zara ny nabevokan'io efa tapaka ny hevitra koa fa ho alaiko vady io dia nalainy vady dia gaga be zany ianao le nandao an' Jesosy mijery hoe mba lalina koa zany efa vita zao fa tsy zanany eo akibon'le vehivavy io kanefa dia tiany dia nirahany teny dia rehefa tonga teo amin'izay dia indray Jesosy miverina ohatra mibitsibitsika eo atsofiny eo dia miteny an'izao izy hoe hitanao zany angeny tena fitiavany le fitiavana zany dia tena le manarona n'le fahotana mihitsy hoe nanota ianao miaraka tamin'ny olona hafa tany lavy tamin'ny olona hafa tany ianao kanefa dia rehefa tianao izy tapa-kevitra ho tianao dia tiany foana ianao dia rehefa avy eo efa natsiaro ohatra maimaina feny fahabangana iny ianao dia nanapa-kevitra amin'izay ara-teniteny ianao hoe ianao indray niazakazaka nitady azy aiza ianao Jesosy aiza ianao le tiana fa kay ve zahako na dia maloto ary na dia tsy tanteraka raha tianao dia rehefa tojo ny fanena tamin'i Jesosy amin'izay mitsika dia hoy amin'izay Jesosy etsy hoe sao tapa-kevitra tanteraka ianao vonona amin'izay tena hiaraka amiko amin'izay tsy atsiarotsiaro ny lasanao intsony eny Jesosy ndao ara dia hiaraka aminao amin'izay dia rehefa niaraka amin'i Jesosy amin'izay tsika dia iny amin'izay nisy tio be misy rano be ary nampifanandrifiny amin'izay tahaka an'le vehivavy bevoka teo dia ohatrany hoe ianao indray le bevoka dia teraka dia kambana dia hitako zaza mahafatifaty be zao le zaza nivoaka avany fa dia nisy tio be dia nitondrahany rano dia nidiovina vita ny fanadiovana n'le anankiray dia napetrany ty fa vita misy mpanompon'Andriamanitra manao akanjo fotsy tsara mandray azy nalaina indray le ray le voateraka mihitsy fa efa bolangona tsara taray be dia nitifirina amin'ny rano nidiovina dia vita dia voadio le anankiroa teo dia tapaka le fahitana le nofinaseho an' Jesosy ozy Jesosy ay ve ny fitiavanao anay ty tena tahaka an'izany tsy vita ny fibebahana fotsiny ataontsika ry havana izy mihitsy ny manasa izy mihitsy ny manadio tahaka ny nataony tamin'ny mpianatra raha tsy manaiky ho sasako ane ianareo tsy mba manana anjara amiko zany ry havana ary rehefa voasasa motsika inona ny tena tanjon'i Jesosy amin'izay matoa izy mifidy asianao dia araka ny teniko tany voalohany teo tiany amin'izay zasianao ne no vavolombelona tiany amin'izay nge zasianao hiara-iasano fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra tsika aza matahotra fa ataony mandray valim-pity zany vadinao zany ange mikarakara misahira-tsaina inona indray ny tiany malalako inona indray ny ilainy iza misahira-tsaina ny mahafaly anao ny tianao zany ane no tanterahany ka dia mampiorina atsika ry havana raha mbola tsy madio ianao sy meteza ho sasan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fifonana manetretena manaiky mihitsy za Jesosy tsy atsiaro ny lasa aza miventsoventso ny lasa anao na tsara sy nafinaritra fa Jesosy eto miteny mbola anao zava-baovao mahatalanjona mihitsy ane zany ny rany amintsika mba hahatonga atsika hifankaty hifandray aminy tsy hiala-tsony ka hahatonga atsika hiteny mihitsy hoe zao jamba taloha ankehitriny mahiratra ary tena aseho an' Jesosy mihitsy tsy mitovy amin'izany fahatsarana sy tianao taloha zany ny miaraka amin'ny teniny hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao angeny fiadanana omeko anareo ny fiadanana omeny le tsy hananan'izao tontolo zao fa tena mitoetra maharitra ao anatitsika zay ry havana rehefa aty ampitan-dranomasina moa dia misy aty ny atao hoe fialan-tsasatra izay nandalovana tamin'ny volana aogositra iny tao anatin'izany dia za moa amin'ny lala programan'i Jesosy matetika dia mandeha makany a Madagasikara any rehefa farany vakansa tahaka an'izao mamonjy ny fanokanana atsika any amin'ny Toby Andaingo sy mamango ny fiangonana any fa tamin'ity taona ity dia nanaiky mihitsy an'izao confinement zao fa kay nisy lalan'Andriamanitra
ary tao anatin'izany dia ny safidy rehefa nangataka tamin'i jesosy aiza jesosy nitondranao anay indray a niala sasatra kely nentin'ny tompo a any amin'ny toerana any amin'ny Alpes Maritimes any amin'ny faritra Nisy an'izay fa rehefa tonga tany ry havana dia namangy jesosy a atsangano eto amin'izay ny vondrom-bavaka izay efa niriny jesosy antaona maro ry havana voatsangana soma tsara tamin'ny 27 volana aogositra ny fiangonana an'izany tena tsapa mihitsy hoe aitsika na dia manao vakansa na dia mandehandeha io ara ry havana misy programme an' jesosy misy lalan'i jesosy a tiany a ampiasaina asianao ozy izy ry havana any amin'ny bokyny koritianina voalohany a toko 9 ary andininy 7 a mivaky toy izao manao hoe fa varavarana lehibe no voavo hoahy azahoako miasa tsara nefa maro mipanohitra ry havana misy varavarana sokafan'i jesosy eo an'lohantsika eo an'lohako sy eo an'lohanao varavarana efa mivoa io fa tsy hoe voavahana hatramin'ny fotoana nany ekenao hanompo an' jesosy efa mivoany io varavarana io ahafahanao manompo azy manao ny sitrapony ary ahafahanao manao azy tsara ndraindray maro angeny sakatsakany mety ny fahalainany mety ny ota mety ny zavatra mbola mitapikitra fa zao androany meteza andeha amin'izany lalana mpandrahan' jesosy zany mba ho vavolombelona mba ho solotenany ahatonga atsika ho vavolombelony ety amin'ity zao tontolo zao ty androany ry havana anao zava-baovao amiko sy aminao jesosy ary ho fofono vadiny mandrakizay zasy anao teniny zany tsy miverina aminy zany teniny zany raha tsy ambinina amiko sy aminao mahatanteraka ny sitrapony fa androany fanontaniana dia zao mbola atsiaro ny lasa ve anao mbola atsiaro tadidiny lasa ve anao ary mety ve anao raha mba jesosy ny mangataka mandadilady mandondony eo mbaravarany fonao hoe tiako ianao fitiavana mandrakizay nitiavako anao mino a fa maly amin'ny fofeny fitiavantsika hoe inty a irao a jesosy fa vonona anompo anao a ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany fa ny fahasoavana kosa dia ampitomboina hoy izy apôstôly Paoly zay efa fahasoavana efa nomena atsika tsirairay avy mbola ho ampitomboina mandrakariva ny fiadanana efa nomena atsika mbola ho ampitomboina zany fiadanana zany a mba ahafahantsika andeha amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia manao veloma atsika rehetra any any Madagasikara rehetra any amin'ny fianakaviana ny fiangonana ny mpiara-manompo ny iraka ny mpitandrina ny mpampianatra ny diakona ny mpiandry rehetra ny mpiomana ny vahoakan'Andriamanitra ary manao veloma any dada sy mama itsika tsirairay avy hivavaka tsika amarana an'izao fotoana izao misaotra Jesosy ny amin'ny teny mamy fampaherezana fanomezan-toky omenao anay aizay na dia mbola maditra na dia maloto sairanonao tediavinao foana Jesosy ampisehoana ny fitiavanao ary saromana mihitsy Jesosy saromana amin'ilay fitiavana tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao ianao dia ny manolotra ny ainy mihitsy amonjy ny sakaiza zay Jesosy na dia maditra sy mafilo mafiatoka Jesosy sakaizanao foana tediavanao eny atsefatsefaky ny aram-bato reny foana hitenenanao hoe raha mba hitanao le malalako dia lazao am marary-pity ane ahy tena tiako ane ary dia sairananao foana ary rehefa tonga eo anatrehanao sasanao Jesosy diovinao Jesosy mamirapiratra Jesosy ka ndreto ary zay manaiky sy vonona tano zay Jesosy fa tsy mahatananao tehirizo fa tsy matahiry tena ka na mba inona na inona mba sainto ny mpanomponao rehetra zay mijery an'izao raha marary izy meo azy ny fanasitranana raha mandalo olana vao ny olana ary zay rehetra efa mijoro tsara ambino sy mbola iarao mandrakariva ny fananao masiny taridalana dia mba ho tanteraka le teninao hoe Jehova makasitraka ny fiadanany mpanompony dia ny fiadananao aharitra sy toetra ao anatinay mandrakizay dia averinay anao ara Jesosy ny dera ny aja ny voninahitra anao hatramin'ny taloha anao ankehitriny ary anao mandrakizay mpanomponao any mangataka
ary mbola hanompo anao a raha za sy ny ankohonako a mandrakizay a amen. Veloma tompoko. dia misaotra paster Vololona hanomarysaintsika amin'izany manoloana izany toriteny nomeny zany dia andehantsika araka ny teny vonomeny tombontsika teo hoe mba andrandrao ny masinao jereo amin'izay a ny tomponao a fa izy teny a aminao androany ataovy hoe raisinao izany teny zany androany mba tonga sainanao a hoe inona Jesosy a no tena tianao mba ho lazaina amiko a androany. Hira faraika ambenimpolo sy fitonjato 761 ry Jesosy zoky be fitia avy tantano zay tantano mihitsy zay fandroany maniasy avilony Satana indreto ary zay Jesosy tario alala hanaraka ny sitrakao zay zokinay malala. Andiny voalohany sy ny andiny fahatelo. Ry Jesosy zoky be fity avy amy tantana fandrao zahay maniasy aveliny Satana ry Jesosy fa mbola kely saina tsy mahery tsy maika indreto zay Jesosy indreto izay Jesosy tary alala hanaraka ny sitrakao zay zokinay malala ry tsangana ivavaka isika misaotra Jesosy fa ianao dia manana ny fombanao hitenenana aminay ary hainao foana ny mandresy lahatra anay fa izahay ane ka mahaditra dia hiteny aminay ianao mba hialanay amin'ny lalany ratsy hananatra aminay ianao mba hahazahoanay fohendry fa tsy misy olombelona mahavonjy olombelona ho ianao fa ny ranao ihany io no mamindra fo sy mamela eloka ny mpanota rehetra ary zay ny mpanota fa tsy hoe saika nanota ka dia mangataka ny indra fo avy eny aminao a mba hitarianao lalana anay androany. Fantatra i Jesosy fa rehefa fitonga ny alana ety ambonin'ity tany ity tsy maintsy misy zany tsy maintsy dona aminay tsirairay avy zany ray androany tsy misy olona anankiray ka hiteny hoe neny a ianao no mahay mivavaka eto a atero am-bavahady a fa raha ny vavaka ataonao neny a misokatra ho aza ny vavahady dia ho avy Jesosy a hamonjy a tsy misy zany tsy misy dada raha ianao no miteny atero mihitsy a ho am-bavahady ny lanitra fa matahotra
hamakivaky rery naniny abakabaka iny fa raha ianao no mandombaravarana miainy Jesosy tsy misy zany ary tsy izy onjoonjotsika tsirairay aviny tsy maintsy mandeha mamakivaky iny abakabaka iny tsy maintsy tonga mbavahady entiny anjelitsika ary eo ny fitsarana farany andondona isika sanatria an'izany ka ataon'i Jesosy hoe tsy fantatro akory ianao navitaiza mela amiko zany ny tena fahoriana Jesosy zany ny fahoriana iveriny aty an-tany zay ny tenanay efa loa ao am-pasana tsy mety intsony hoany aminao zay mihidy ny vavahady eo ny farafahoriana ny devoly no mikakakaka sady faly manoro lalana anay ay lalana ho any amin'ny afobe zany fona aminao zay Jesosy fona aminao mba ataovy anatin'ny saina isan'andro san'andro zany fa tsara ny miaona aminao ndray androany mba hafantaranay izay mampalahelo anao fa mba izy kosa ndray andro any Jesosy raha vao tonga ka mba vahady rery zay na dia irery aza ka mandondona araka ny teninao hoe mbola tsy miatso akory ianao nefa tonga sotra Jesosy dia ianao no mba hiteny hoe njany ny feo no malalako ho avy ahamo azy dia iny avao misokatra ny vavahady ka mahita anao eo ny tena fifalianay Jesosy tsy very na tsisy mpanatitra azy tonga foana eona amin'ilay tiana indrindra na dia maditra azy zany ny fanirianay Jesosy ny andrenesanay ny teninao mihitsy hoe tsy olombelona tahaka anareo akory ka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako hononika ny fahatezerako misaotra Jesosy misaotra tandre an'izany ny malala anao rehetra mba tsy ho fatiantoka ny fivavahana tetỳ an-tany Jesosy mba tsy ho lany andro teo mifanomponanao zay fa misy farany zavatra rehetra misy mpamonjy ny mpanota rehetra ary misy mpamindra fosy mpamela eloka na dia ratsy indrindra azy totoreboka izay eo anatrehanao Jesosy araka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona zay voavelona sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sainy jeoeloka ary tsy misy fitaka ny fanahy amen mino an'Andriamanitra sy tompon'ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy izany lalako zay nitorotoronina tamin'ny fanahymasina naterika Maria Virginy nijala napaka kotokolana nombony tamin'ny azy fijaliana matika ny alevana nidiny tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra resto avy any lehibe tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manera zao tontolo zao fimbona ny olona masina ny famelan-kely fitsangana ny tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen 0:5:70 ory Jesosy mifaly ny foko ratsy lavitra anao ka mba mangataka indrindra ry aho mifona aminao tanao amin'izay ny zanakao mba tsy ho very 599 andiny voalohany ihany ory Jesosy mifaly ny foko
tsy overy tano akaikyala zazataraka mety iery saotra Jesosy ho tanteraka tokoa zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanamasina. Amen. Petraka isika. ry fanaka voafitin'Andriamanitra izay tonga eto androany tompony anniversaire. Hafa mihitsy ny andro androany ho antsika tompony anniversaire satria fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra antsika matoa tonga eto androany. Fakatsao aloha fanjakan'Andriamanitra tsy fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra ho antsika rehetra any. Ho vakiana ambony nahatra mpanetretena ny anaran'ny olona tsirairay avy no fidian'Andriamanitra tonga eto dia noho tsara mpifaliana ny anaranao fa manakoako any an-danitra any. Amin'ny anaran'i Jesosy Velavany Nazareta, le tompon'ny fahefana sy fahazavana. Razafindra miandra Charles, enina amby 20 taona. Ranoason Niriniaina, 33 ans tamin'ny 6-8. Ramangamanana Asnirina Cynthia, 26 ans. Ranoarson Niry Aina Rianna, eritaona tamin'ny 9-8. Rarson Aina Felana Sarbidy, enina amby 10 taona tamin'ny 13-9. Ramasanta Imanantso Fifaliana tamin'ny 27 ans. Rakotona aby amin'ny Irina Kiadilalaina 29 ans mangataka fahindrena. Randriamanantena Andriantsokanto 12 taona mangataka fahindrena. Rabeaja Ernesta tamin'ny 7 septembre. Rasafindra Samy Miora Fenisoa tamin'ny 11 septembre. Andrianarjona Vertina tamin'ny 8 septembre. Razafy Manjato Dani. Raoely Arson Melina tamin'ny Sainte mangataka hira fanampiny 7 Randria Misamanana Aimé tamin'ny 7 septembre. Rakoto Armanana Joelio 10 taona tamin'ny 11-9. Rajonasson Riai Arentso Sofia tamin'ny 9-11 mangataka fahindrena sy fahasalamana amin'ny tompo anao zany. Ravelo Manatso Tsanta Fifaliana tamin'ny 13-9. Ravelo Manatso Radoniaina 32 ans tamin'ny 14-9. Randria Amberson Zafy Manatso tamin'ny 15-9. Andria Maefa Safidy no Menjanahary 7-9. Razafindrabe Jean Nathan tamin'ny 9-9. Rakotobe Célène Irina tamin'ny 13-9. Randria Narmanana Tiana Pascal tamin'ny 12 taona. Andria no Menjanahary Andoniaina 12 taona mariazy, félicitations. Lucas Nathan 20 taona mangataka fahindrena. Razafy Atratra Roy Mikalo tamin'ny 9-9 mangataka nira 7 amby 10 taona. Ratsiferana Laurent. Razafindra Vao Miora Juliana 12 taona mariage. Razafindra Vao Miora Juliana tamin'ny 14-9. Randria Noël Jean Solofo tamin'ny 13-9. Randria Noël Fetra Rivo tamin'ny 13-19. Rajon Raha Isou tamin'ny 19. Andra fitiavana tamin'ny 12-9. Razafiniaina Antoinette tamin'ny 31-8. Rajarilala Siantra Oliva 10 taona mariazy arabainy ianao mivady. Rasoazana Masy Njaratina tamin'ny 13-9 mangataka vavaka momba ny asa. Rasolondrabe tolotra mandresy mangataka vavaka fianarana. Ramarson John Sy Ravololotso Arvola 31-5 17 ans de mariage. Rakoto Arson Fanja Aina tamin'ny 5-9 mangataka iran'ny fefy. Razafindrakoto bien-aimé mangataka vavaka. Ary Fauvin Filémon mangataka fanadiovana sy fahindrena amin'Andriamanitra ary famasina raha mba mety izy. Nanomboka ny teny teo izy hafakely androandroany. Tsy nahita pasteur vololona ary za tsy tokony tsy hamaky anniversaire eto fa za nangata za hoa Jesosy tsy hamaky anniversaire androany na anniversaire akao ny androany fa fantatro ny fahalemeko.
olona fa anankiroa ny tendrena atao ambadika atao maka anniversaire nefa za ihany lasa niakatra teto androany famezam-boninahitry n'Andriamanitra dia izao ny cadeau men'Andriamanitra antsika matiantoko tsika rehesan-taona vao isan-andro anniversaire vao mahazo cadeau d'anniversaire fa isan'andro ny tompo dia manome cadeau foana isan'andro isan'andro fa tsy ny cadeau d'anniversaire isaky ny anniversaire nomeny fa mifanoza mitoroteny teo dia efa vita définition tao anatin'ny pasteur volona teo bonjour pasteur volona izao ny cadeau d'anniversaire omena antsika tompony anniversaire androany anankiroa azafady atao anankiroa androany mifanoza amin'ilay fofikovadika ianao dia ho vadin'Andriamanitra itsika rehetra ao amin'ny Jérémia 31 3b Jérémia 31 dia Deutéronomia 1:17 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary sy ao anao zany ry havana ary izay sarotra loatra eo aminao dia hoe tao ty amiko fa hoenoko minao fa ianao tsika tompony anniversaire n'Andriamanitra manomboka izao araka ny tenin'ny pasteur teo voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany ny hira izay ataontsika androany dia hira-pifaliana endreny amarony soa raha izaho manokana tena be da be tsy tambosaina men'Andriamanitra tamin'ny confinement iny fa dia andao hira zany hira zany tsika dia rehefa vehivavaka voninahitran'Andriamanitra 537 endreny amarony soa ho aso ho anao men'Andriamanitra tsika ataovy amin'ny mpitiavana ho an'Andriamanitra ho antsika rehetra endreny amarony soa ny soa nomena ho ao aiko mangataka atsika mba hitsangana tsika rehetra ary ho fofoiko vadiko mandrakizay ianao eny ho fofoiko vadiko mirariny tsintsiny ary amin'ny fitiavana sindra fo ianao eny ho fofoiko vadiko amin'ny fahamarinana anao ka dia alana an Jehova Jesosy malalo tsy mahay mifomba mivavaka pasteur anandrena atoandro ray fa rehefa mivavaka izy hafa mihitsy ny fomba fiteniny hafa mihitsy ny fomba filazany hafa mihitsy ny fomba fanambarany fa hafa mihitsy ny feo avokany mamelovelona fanasy fo tsy mahitaka ny fomba fivavaka pasteur anay zay Jesosy fa izy raha vao mivavaka manako ako irak'izao tolo zao hatrany an-danitra any dia mieno anao mivavaka ao anay izy vao niditra teo zay marina misy ny tenineny fa mpanoto zay meloko zay tsy marina zay mamaky anay rehefa anniversaire dia fitahiana fanambinana fahasoavana ny asa ny antom-pivelomanay fa izy rehefa mivavaka dia mivavaka ho anay mba nanay mahita lalana vaovao ndray amin'ny taona sy iainanay matetika izay dia faly amin'ny teny isan-keritaona amin'ny anniversaire anay fa ohatra ny adionay fa isan'andro eny ianao dia manokatra amin'ny fonao hoe manadio anay mampianatra anay manoro lalana anay tsy manadino anay fa na dia mena tahaka ny-jaky azy mifotanay dia mbola tianao foana izay tahaka an'ilay torotenina atao amin'ny pasteur vololona teo hoe ataona ahoana moa Jesosy ny anambady olona be vokan'olo-kafa tsy vita anay zany Jesosy fa marary mifanilaka manao teny marary zay raha zay nitratra zany fenao tahaka an'ilay tany an-jorodira mbola nitsoponao zay dia rehetra izay tompony anniversaire raha izaho manokana tsy mendriky nitsoreto ankehitriny zany ny alako tany an-trano tsy ho tonga ty am-piangonana andro nydavatra naleko fa noho ny fitantananao nagataka fonina taminao za Jesosy tsy hakatrena fa tsy mendriky ny hakatrena maka anniversaire fa aloha ataon'olo-kafa fa rehefa tonga atao amin'ny protao olona hafa nytenenina tao nefa nefara ty amiko ihany dia tonga eto a Jesosy raha fanamasinao zay tompony anniversaire rehetra solo tenan'izy rehetra niditra anay nitoatra ratsinay ny fahazaran-dratsinay
afeny penina any ambadika any zany Jesosy isan'andro dia tonga tsy mifona aminao foana isan'andro ka dia fitiavana mandrakizay ozy ianao nitiavanao anay tsirairay avy na tsy tompony anniversaire ary tonga eto manome voninahitra anao manaja anao ka dia reto izay Jesosy 7 menadamy mianak'izay nanoratra ny anaranay mba ovakiny ety amin'ny alitara ety mba anakoaka ny an-danitany eo fakazana amin'ny stodiadany ianao mba tsy eto any anenana toy ny fatra ny an-danitra dia voasoratra ny anaranay rehetrarehetra ka dia mangataka fonana aminao anay tsirairay avy izay nanoratra anarana teto androany tao nisy nanampitanitra mifiry taona tao ny zazakely izay voafiry taona ka dia matoko manana anao atony famindra foa sy amela ny elika rehetra ianao fa te hiadana miaraka aminao izay ka dia amarino ny tenin'ny pasteur teo hoe mba te hitanao izay te antany anao izay ina Jesosy mbola tokony ataonay mba azonay famindraposana kerika aminao ka ny tompony anniversaire rehetra mba angatahako aminao mba tongavany tokatranonay tsirairay avy any raha alina na rahapiso na ravakapiso manana fotoananao ianao dia mba mifahindrena sy fahamasinana izay Jesosy dia mba sazoan'ilay rantaka ilay zazakely teo koa izay tsirairay avy mba tena dio mba lalam-baovao ny le anay mba nazonay manana fahamasinana anompo anao ny andro taona izay rehetra mbola amenao anay ka dia matoko manana tombo fa tsy anatinanao dia manasanao a Jesosy manokana mba tongavany amin'ilay tanina leko teo fa nananomana fiancé nandanako teo dia naika tsy tafaverina ty am-piangonana fa dia nangataka mafy a Jesosy anao mba tonga any am-piangonana any na dia ho tara nefa tonga ara-potoana any a Jesosy dia mba tongavany amin'ilay torana izay naleko teo Jesosy mba hifaly miaraka aminay anao dia tahaka an'izany koa tompony anniversaire rehetra mba anasanao mba hitonga any aminay hisakafo miaraka aminay androany atoandro narariva naranao mahery Jesosy nangatahako izany dia anao nidera sy niadra voninahitra nisy mandrakizay merci Jésus merci de tout mon cœur. Merci beaucoup Jésus, tena tiako ianao ary tena tiana isan'andro san'andro. Naranao mahery nangatahako izany misaotra Jesosy malalo. Dia aza manatianao nefa tamin'ny mafy izay fa tsy mahatananao anay izay Jesosy fa mora lefika izay dia mangataka rehetra fanamasinao izay mba hoanay mandrakariva tsirairay avy. Misaotra Jesosy io, amen. Izy mirabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tsangana daholo ny ankizy kely any tokantrano rehetra any sy amin'ny toerana maro samihafa ataontsika ny hira 700 Jesosy sakaiza tsara be ny fitiavanao. Jesosy ianao no Andriamanitray hatrizay ary Andriamanitray mandrakizay nitsangana daholo ny ankizy Jesosy any tokantrano any tia kalesina indray amin'ny teninao amin'izao alahady izao fanamasinao ny Jesosy hanokatra ny fomam-panahy misy ireny tsirairay avy hangalany lesina indray ny amin'ny ity alahady ity dia amin'ny anaranao Kristy mavonjy nangatahana izany vavaka izany. Sotra Jesosy io, amen. Ny tenin'Andriamanitra rakizy angalantsika lesona sy fampianarana indray amin'izao alahady izao dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 2:30 dia ny 7:20 pejy 3:30 sy 700 pejy 3:30 sy 700 rehefa hita dia izao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao ny Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Tantara kely anankiray rakizy ny entsika angalana lesona amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Nisy mpivady nanana zanaka menada 12 taona sy 10 taona dia narary mafy ilay zanany lahy. Tsy nisy izay tsy nataon'ireo ray aman-dreniny ireo
kanefa dia tsy nety sitrana mihitsy io zazalahy io. Rehefa hitan'le zandriny vavikely zany hoe marary foana io zokiny io, dia lasa eniny ao atokantranony foana ny hoe mirakla sisa ny mahasitrana an'io, mirakla sisa ny mahavelona an'io. Zany foana ny resaka ifanaovan'ny ray aman-dreniny zany eniny zazavavy kely. Indray andro dia lasa nalainy ny boatin-drakitrany. Fantarintsika tsara ny boatin-drakitra zany raka izy le fanangonantsika voly reny. Nalainy ny boatin-drakitrany dia lasa izy niazakazaka tamin'ny farmasia anankiray izay nisy tao an-tanàna. Efa tonga tao izy dia mbola nidy le farmasia, ary le mpivarotra eo amin'ny farmasia miresaka amina rangahy anankiray. Niazakazaka izy dia nikitikitihan'le mpivarotra eo amin'ny farmasia, azafady tompoko, saika mba hividy mirakla. Ianao ozy izy tsy malala fomba, tsy hitanao nga za io miresaka amin'olona io. Dia niataka kely le zazavavy raka izy. Elaela mbola niresaka tamin'le rangahy ihany le mpivarotra eo amin'ny farmasia. Lasa indray izy mikitika an'ilay ramatoa, azafady tompoko, anaovy mirakla. Testa ihany zany le ramatoa mpivarotra eo amin'ny farmasia. Ianao ozy izy efa teneniko fa mbola miresaka aman'olona, inona ihany nikitikitianao ahy eo. Dia nangasy asa raka izy ilay zazavavy kely, niataka lavidavitra. Kelikelin'izay dia vita niresaka ilay rangahy sy ilay mpivarotra eo amin'ny farmasia. Niazakazaka hamonjy ilay mpivarotra teo amin'ny farmasia izy. Noho izy le rangahy hoe, hono anaka, inona tsara hoe novidinao amin'ny farmasia ny anabaviko io, hividy mirakla aho vidy mirakla, ataonao inona mirakla? Dia nitantarainy teo raka izy hoe marary ny anadany efa lany vola ny ray aman-dreniny tsy isy izay zavatra tsy natao nefa tsy mety sitrany io anadany io. Fa ny ray aman-dreniny dia miteny foana sy miresaka ao an-trano hoe mirakla ho io vao sitrana, mirakla ny havelomany io. Andao ary tsika ozy izy le rangahy any an-tranonareo. Lavitra be ny tranonay ozy le zazavavy. Andao tsika ho any. Ka zany vidy mirakla andao aloha tsika ho any an-tranonareo e. Rehefa tonga tany raka izy dia hita tokoa hoe narary le zazalahy. Gaga ny ray aman-dreniny nahita nyity zanany vavikely mitondra olona ao an-trano. Dia efa nataony resaka, dia niresaka teo ry zareo nivavaka ilay rangahy. Ka ilay rangahy raka izy dia re misionera mpitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao reny. Ary dia nataony vavaka ariva ny andro sitrana somatsara ilay zazalahy. Araka izy, inona ny lesona tiantsika ho tsoahana amin'izany? Tsy azakazaka izahaizitsika raka izy rehefa marary, rehefa lany aiky, fa izao andaontsika hiazakazaka any amin'i Jesosy, fa Jesosy ihany manao fahagagana, Jesosy ihany raka izy no mahavita ny mirakla. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izay fitantanany fivombinany fa resaka foana izy nampahery foana izy mitrotro antsika foana izy niaro antsika foana izy voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, enika voninahiny tany rehetra. Amen. Satria efa nitahantsika Jehova, satria efa niaro antsika Jehova, satria efa naniraka ny anjeliny Jehova hiaro antsika tany atokantrano rehetra. Andao hanao rakitra fanatitra ho azy, rakitra fisaorana ho an'ny Tompo no ny soa be dehibe nataony ho antsika. Dia izay mamiam-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
misy manona tsy voainao misy maniry toetrao amponao mitondra soany fiainanao misy miantso tsy henonao ve misy manona tsy voainao misy maniry toetrao amponao mitondra soany fiainanao mbola hoampitombonao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny vaovao amin'ny fiangonana sy ny voady indray isika. Milohan'ny ilazana ny voady dia misy vaovao vitsivitsy aza eo vakiana. Ny voameran'ny katekomena eto amin'ny foibe Tanànandrano dia manao filazana izao. Ny groupe C dia miditra mianatra manao famerenandesina ny sabotsy faha 5 sy faha 12 volana septambra manomboka amin'ny rora tolakandro eto Tanànandrano. Ny fanatanterana ny fanadinan'ny groupe C dia ny asabotsy faha 17 volana septambra eto Tanànandrano amin'ny rora tolakandro ihany, ary ny groupe A sy ny groupe D dia tsy mbola mianatra ary mbola
ary tsy mbola mandray mpianatra katekomenina vaovao fa miandro ny fandaminana arakaraka ny fivoaran'ny toetra raha ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Vaovao avy any ivelany fa ny amin'ny fitandremana ziona fitiavana soavinandriana itasy. Ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana manontolo ao amin'ny FPVM ziona fitiavana soavinandriana itasy dia faly manasanareo zanaka rehetra ty ampelezana mba ho tonga hiara-iombom-bavaka aminy amin'ny fankalazana ny fetin'ny ankohonana izay ho tanterana ny alahady fa 7 ny volana septambra ho avy izao any toerana manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atokana manontolo amin'ny ezaka fampandrosoana ny fiangonana hery lehibe ho azy ny fahatongavantsika rehetra. Fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompo an Jehova izahay. Satria moa efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia ho atolotra izany izay vao toizana indray ny famakinana ny rarahan'ny fiangonana. Dia itsikary mba hidera hankalaza ny tompo noho ny soa rehetra nataony taminy amin'izao fanatitra atolotsika ho azy zao mamiko indrindra Jesosy ilay mpiainy vavaka tsangantsika rehetra. Akavia indray no vitanay androany Jesosy na keliny na beiny vokatry ny fonay fanatitra fonay ho anao miaraka amin'ny fonay mba ampitony ny fahatezeranao aminay. Misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro eniny tetra. Amen. Petraka isika. Dia ho tohizana ny famakiana rara vaovao avy any ivelany amin'ny anaran'i Jesosy ny fifoazan'ny mpianatry ny tompo miray ao amin'ny FFPM Toblebe Sotanana ampahafantarina isika fa ny fankalazana ny herintaonan'ny Toblebe Sotanana miray ao amin'ny FFPM fanao any Sotanana Isandra Fianaratsoa ny 17 ka hatramin'ny 12 volana septambra dia tsy isy noho ny antony fiara-mahalala manerana ny firenena. Mampahafantatra ny be sy ny maro kosa nefa fa andeha amin'ny onjam-peon'ny radio teny fiainana RTF FM 91.2 ny toriteny ny lahateny ary ny fampianarana rehetra hoentin'ireo mpitondra fivavahana pastora mpitandrina avy amin'ny FLM sy ny FJKM. Azo araina amin'ny FB Toblebe Sotanana FFPM sy ny YouTube.com Toblebe Sotanana koa ny sary mifanandrify amin'izany. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araky ny fanahy Galatiana 5:25.
ny mpiandraikitra ny serasera sy ny fifandraisana ivelan'ny tompo-lehibe sotanàna monina andefa izany eto anivony fiangonantsika. Misy zanantsika iroso amin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Madame Veuve Rasoa Norovelo, Andriamatoa Rasolonjatovo Noely Somivady sy ny iray tapo amin'ny andaniny, Andriamatoa Ranaivo François Mivady ankilany dia faly-mampandre ny fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany ny iray tapo aminy, Ramarikoto Andrenaivo sy Rasolofimanana Estera Voahirana, izay atao eto amin'ny FPVM Tanànandrano ny asabotsy 20 volana septambra amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy moa ny mahita ny tsy mamety amin'ny fanamasinana izany fanambadiana izany, iangavian'izy anantona ny mpitandrina melohan'ny fotoana voatondro. Dia tonga eo amin'ny famakiana ny voadintsika, atombontsika amin'ny voady izay nataontsika nandritra ny herinandro izany. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny famindrampo sy ny fitahiana ataonao aminay isan'andro. Jesosy malalo mba vaao ny fatorana mamatotra anay menakavy. Misaotra tompo indro vola 550 000 FMG ho an'ny tranon'ny dada sy mama, 515 000 FMG ho an'ny fiangonana. Anniversaire noho ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany Miora Fensoa Zafin-Drasamby 3 taona tamin'ny 10 volana septambra dia manolotra voninkazo ho an'i Jesosy 25 000 francs ho atao amin'ny altara masina. Jesosy eo mifona aminao ao raha izao vao manolotra ny ampahafolon'ny karamako volana ho raha izy tompo fa vokatry ny foko mba jereo manokana Jesosy mibaka ny zandriko. Misaotra Jesosy vola 25 000 ariary. Midiranao mankalazanao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Jesosy eo misaotra anao mifamindrampo sy ny fiarovanao ary ny fitahianao anay dimy mianaka. Indro Jesosy vola 4 alina ariary mitsinjara toy izao: 2 alina ariary ho an'ny tranon'ny dada, 2 alina ariary ho an'ny radio, 2 alina ariary ho an'ny fiangonana Fuibe. Merci Jésus. Misaotra anao ao Jesosy fa afaka CEP Somatsara voninahitra ho anao ireriany manolotra vola 5,000 ariary. Voady 5,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy malala fa afaka CEP 6e ny zanako Ramora Sata Mahandry Ankasitrana nanolotra vola 5,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy malala fa afaka CEP ny zanako Sombony Irina ny voninahitra dia ho anao ireriany faly manolotra vola 75 000 francs ho an'ny tranon'ny dada sy mama. Masina Jehovah tompony maro, mbola misaotra anao ao Jesosy tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamiko. Androany ao Jesosy mba mangataka aminao mba ho anisan'ireo ankizy afaka BEPC seconde amin'ity taona ity, apetrako feno ampelantananao ny androko rehetra anaovako ny examen, mba hanoloranao saina feno sy fahendrenao ahy. Ity Jesosy misy vola na primiko atolotro anao 7 alina ariary anaovana ny tranon'ny dada sy mama. Voninahitra ho an'i Jesosy reriany. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahiana tamin'ny asa, atolotro anao ny ampahafolony raisy Jesosy fa vokatry ny fo 7,000 sy 2 alina ariary. Misaotra anao Jesosy mangataka fahasalamana avy aminao ka tendreo mihitsy Jesosy ny loharana retina rehetra fa tsy misy tsy hainao atao. Tahio koa ny varotra ataon'ny neny dia ampitomboiny finoany vonjeo dada Jesosy ary ataovy mitodika aminao indro vola 2 alina ariary izay mitsinjara toy izao 2 alina ariary ho an'ny tranon'ny dada sy mama, 2 alina ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra anao Jesosy fa vita soamantsara ny fandidiana ahy noho ny valim-bavaka azoko ka anesthésie locale fa tsy générale. Fa ny mbola hidongiko aminao Jesosy dia nanasitrananao ireo infection pulmonaire, pseudovertige izay efa herintaona ity farany ity, ary mba mangataka zavikely avy aminao koa izahay mangataka vavaka amin'ny dada manolotra vola 400 000 francs ho an'ny dada ny 50 000 francs, ho an'ny pasteur Soarzety ny 50 000 francs, ho an'ny manitra ny 50 000 francs, rakitra avy amin'ny fianakaviana ny 250 000 francs, total ny 400 000 francs. Voninahitra ho an'i Jesosy hitiary ny ampahafolony apahany tamin'ny herinandro iny ary mametraka izao herinandro avao izao indray. Misaotra Jesosy tamin'ny tsingeritaona nahaterahako ary apetrako aminao Jesosy ny fiainako sy ny fivelomako arovy amin'ireo fahavalo ny mpialina vola 500 000 francs, 250 000 francs anaovana ny tranon'ny dada sy mama, 250 000 francs anaovana ny tempolinao. Voninahitra ho anao Jesosy. Misaotra tafavoaka somatsara ny fiara ary lafoko ary mametraka indray ny solon'i Jesosy arovy ny mpialina sy ny fahavalo ary ny arovy amin'ny mpialina sy ny fahavalo ary ny mpialina.
taio sy ambino amin'ny asa fivelomana vola 1 million de francs. Misaotra Jesosy sy ny amin'ny fitiavana anay. Jesosy io vai tena olom-baovao izay minakavy ho an'ny trano dada sy mama 500 000 francs, ho an'ny FPVM Mafube 500 000 francs, ho an'ny radio 500 000 francs, ho an'ny Mahantra 500 000 francs, ho an'ny pasteur rehetra 500 000 francs, ho an'ny pasteur Marcelin 150 000 francs, ho an'ny pasteur Fanantenana 200 000 francs, ho an'ny Rala Jean-Louis 150 000 francs, fitambarany 3 millions de francs. Ity Jesosy tompony ampahafolony azonay tamin'ity volana ho ity atolotra ho anao raisy tompo fa vokatry ny fo 20 000 ariary ho an'ny trano dada sy mama, 20 000 ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra, 10 000 ariary ho an'ny Toby Nenso Narzety, ary 11 000 ariary ho an'ny Mahantra eto amin'ny fiangonana, fitambarany 61 000 ariary. Voninahitra an'Andriamanitra ireriany mba omeo fahendrena Jesosy ny ankonako, arovoko Jesosy ny zanako andeha ho any ambanivohitra ity koa ny ampahafolony vola azoko, vola 17 000 ariary na 85 000 FMJ. Raky mpisaorana misaotra Jesosy tamin'ilay fiara tsara be nomenao anay, dia mbola ianao no hanomeny anjara vola amin'ilay angatahana anay. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany 10 000 ariary ho an'ny trano dada, 10 000 ariary ho an'ny trano fiangonana, fitambarany 20 000 ariary. Raky mpisaorana misaotra anao izay Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainana efa mianaka, misaotra Jesosy tamin'ny tsingeritaona nahaterahako, fa mbola nomenao tombonandro indray, misaotra ihany koa tamin'ny fiara izay nomenao anay, ary mifona aminao fa izao vao manao ny fisaorana, misaotra Jesosy fa mbola mifindra kilasy ihany izy da mangataka vavaka ho an'ny tokantranonay sy ny asa, ary ny fampidirana ny mpianatra manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny sahirana. Dia mbola hotohizana amin'ny voady voaray androany ny filazana ny voady. Arak'izany ary dia mbola hotohizitsika ny famakina ny voady vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Androany fa 13 août 2020 atolotra anaovana ny asa anao ty Jesosy, misaotra tompo tamin'ny fitahina marobe izay narotsako taminay sy ny ankonako amin'ny orinasa izay nomenao ahy feno fitahina dia voninahitra ho anao reriany. Iny Jesosy misy vola kely efa tretsy ariary ka ny roetsy na 2 millions de francs, misaotra betsaka Jesosy. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany, misaotra anao Jesosy malala fa dia tonga soamatsara eto amin'ny tranonao indray aho amin'izao fotoana izao, ka dia indro misy rakitra nandritra ny confinement izay nataonay 703 ariary ampahafolony 5 ariary ny karama io ary dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany nahatratrarana indray ny faheritaonany Arentsoa, ary mbola tratrany indray koa ilay olona nisy loky. Taio ny tokantranonay Jesosy sy ny asa fivelomanay vonanolotra vola izy 2 hetsy ariary, ary ny 2 hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sahirana, ny 2 hetsy ariary kosa ho an'ny trano dada sy mama. Voninahitra ny ho anao reriany, misaotra betsaka Jesosy fa dia mbola velona atrapamin'izeny izay ka dia afaka manompo anao na dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana, ary dia omeo fahendrena sy tolotsaina nisy ary sitraponao izay mba azoto mandrakariva amaky ny teninao. Ity indray Jesosy ny ampahafolo ny volako anaovana ny asanao, ka dia raisy fa vokatry ny foko zany vola 12 500 francs, misaotra betsaka Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany, misaotra betsaka Jesosy fa dia nahatratra ny tombonandro nahaterahako indray androany 13 septembre 2020 feno 13 taona. Iny Jesosy misy vola kely 10 ariary na 25 000 francs anaovana ny asan'ny tompo. Raisy Jesosy fa vokatry ny foko zany ary dia mangataka vavaka ho amin'ny fahasalamana ho ahy. Raky mpisaorana voninahitra ho an'i Jehovah tomponay misaotra anao izahay fa dia notahinao, ka dia misaotra anao Jesosy fa dia lasa somatsara ny anatra any ampita ny zanakay noho ny famindraponao izany, ary engany Jesosy ka dia ho tafita somatsara amin'ny fianarana izay ataony izy momba mandrakariva azy Jesosy, ary ny fanahinao masina ny hitaridalana azy mandrakariva. Dia mamindrafo aminay foana Jesosy ary dia mamelany elokay. Indro Jesosy ny ampahany tamin'izay rehetra nomenao anay vola 2 alina ariary atolotra ho an'ny dada.
misaotra Jesosy malalo. Amena. Mangataka ny hira hoe feno fiderana tompoko raha azo atao ao amin'ny bokykira laharana 750 izany. Jesosy indretondray ny ampafolony izay nomenao anay tamin'ny volana lasa teo. Misaotra indrindra Jesosy noho ny fahasoavanao vola 523 alina ariary. Rakim-pisaorana 5,000 ariary. Voady masina ity dia nanoratra nofy ianao efa natolotra ho an'ny dady izany, nanolotra vola izy 5,000 ariary. Ampafolony rentrée trimestrielle volana Août 2020 vola 200 000 francs na 400 000 francs ho an'ny ray aman-dreny RJJ, ny 100 000 francs kosa ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Manolotra dia voninahitra ny eo anao rery Andriamanitra rainay eo. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe aho noho ny fitantanany ny fiainanay nandritra izay fioboana izay ary dia mbola mametraka mombanay manontolo eo am-pelatananay izay Jesosy. Rakim-pisaorana ray alina ariary. Mangataka ny firana fanampiny 420 tompoko hoe Jesosy apetraka aminao raha azo atao. Tsy misy soratra vola 10 ariary. Rakim-pisaorana ho an'i Jesosy noho ny fitahinanay be dia be indrindra dia tao anatin'ny fiobona ary izahay dia tsy ory zava-tsoa mihitsy niaraka taminao. Na dia teo aza ny fitsapana maro dia narovanao foana izahay Jesosy. Voninahitra ho anao rery any. Ity indray Jesosy misy vola kely 2 alina ariary ho an'ny tranony dada sy mama. Fahafolo-karena avy amin'ny razana malala Marie Thérèse vola 3,000 ariary. Rakim-pisaorana fisaorana an' Jesosy noho ny fitahina lehibe izay nataony taminay mianakavy kely ka natratrarana anniversaire-ko maly 12/9 izany. Ary dia nahazoko ny fitohizan'ny asa ary dia mba ahazon'ny zanako stage koa mba hiasa ary dia mba nitohizany fahasalamana hatrany no angatahanay. Dia manolotra vola ray alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Ho fitahina hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka. Misaotra ny Jesosy noho ny fahavitan'ny fanadinany zanakay fa dia nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana izy. Apetraka eo am-pelatananao Jesosy ny valiny izany fanadinany izany mba ho afaka somatsara ny izy. Ary apetraka eo aminao koa Jesosy ny fiainanay ary entina mbavaka amin'ny asa fivelomana sy ny fianaran'ny ankizy. Koa dia manolotra rakim-pisaorana izahay 3 alina ariary ka dia mitsinjara toy izao: ny 2 alina ariary ho an'ny tranony dada sy mama, 2 alina ariary ho an'ny fiangonana voninahitrany ho anao rery any ry Andriamanitra rainay eo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any no anolorako ny ampahafolo-karena 4 alina ariary ho an'i Jesosy. Ka mitsinjara toy izao zany ny 2 alina ariary ho an'ny dada RJJ, 2 alina ariary ho an'ny radio fiotazan-tsoa, 2 alina ariary kosa ho an'ny mpitandrina any ivelany, ary 2 alina ariary voninkazo ho an'ny alitara masin'i Jehova. Mankasitraka indrindra Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay isan'andro. Ity indray Jesosy misy vola kely anaovana ny tranony dada, vola 4 alina ariary. Misaotra Tompo. Amen. Fitahina lehibe no ataonao taminay Jesosy ary dia misaotra Tompo tamin'ny fiarovana anay tamin'ny coronavirus sy ny diabeta, ny tension ary dia mangataka tokoa izahay Jesosy mba ho voaray asa ny zanakay ary hita trano ifindrana izay manodidina nampandrana sy ny ety amin'ny rasalamy izany. Misaotra Jesosy. Manolotra vola 3,000 ariary omena ny sahirana mangataka ny hira olombelona ry Tompo anniversaire ny Ravelo Mananjara OCA tamin'ny 9 volana septambra lasa teo. Rakim-pisaorana noho ny fitahina rehetra izay natolotry ny Tompo ho anay taminatin'ny confinement Jesosy. Koa dia hamarino amiko sy amin'ny ankohonako ny teninao. Tsy hisy intsony aminareo miteny hoe marary aho. Ary dia Isaia 33:24 izany dia manolotra ho an'i Jesosy izy vola 10,000 ariary na 25,000 francs anaovana ny tranony dada RJJ sy ny ankohonany. Vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny tranony dada sy mama. Dimy alina ariary. Jesosy
tena mankasitraka anao fa dia nataonao voalohan'ny Matthieu tany am-pianarana omeo fahendrena izy Jesosy dia omeo fahasalamana trany trany sy saina matsilo dia hitaridalana azy amin'ny androm-piainana manontolo ane ianao ary mbola apetraka eo am-pelantananao mandrakariva ny taom-pianarana vaovao izay manompoka raha pitso ary dia mba holohany hatrany hatrany ny zanakao Jesosy ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery any manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny radio Fiontazan-tsoa. Rakitra fisaorana avy amin'ny Boer Evan ary Naima ary Luka mangataka fahendrena sy fahaizana avy amin'ny pasteur Isaia misaotra betsaka Jesosy eo manolotra vola 300,000 francs ho an'ny tranony dada sy mama. Misaoran Jehova lalandava no mbavaka mandrakariva ny fiderana azy Salamo 34 andiny voalohany. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahina ka dia afaka mivavaka eto am-piangonana indray Isaia apetraka eo am-pelatananao foana ny fiainanay sy ny fahasalamanay Jesosy mihitsy matoky anao izahay Jesosy tianay be dia be anao indro misy vola 9,000 ariary ka dia 2,000 ariary ho an'ny fiangonana 2,000 ariary anaovana ny tranony pasteur Jean Joseph ary 2,000 ariary ho an'ny mahantra voninahitrany ho an'Andriamanitra irery any. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao taminay voninahitrany ho anao irery any. Misaotra Tompo amen vola 2,000 ariary ho an'ny tranony dada sy mama mianakavy. Ity koa dia nanoratra nofy ianao efa natolotra ny dady izany ary nisy vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny tompo izany. Rakim-pisaorana eny zava-dehibe nataon'i Jehova ho antsika ka dia afaly isika Salamo 126 andiny 7 koa dia misaotra be dehibe anao Isaia ary dia mivoaka soamatsara ny statut de salaire ny zanakay tany Paris. Ianao Jesosy no andray sy iantoka ny fiainany ary aranofony sy ny ara-panahiny fa ianao efa nifidy azy ho mpanomponao ary aza mafoy azy Jesosy na masaraka azy ianao. Manolotra vola 2,000 ariary na 50,000 francs omena ny mahantra. Misaotra Jesosy amen. Rakim-pisaorana misaotra anao izay Jesosy no nanasitrananao anay manakavy kely sy nafahany fanadinana CPE zandrikelinao indro vola 10,000 ariary ho fampandrosoana ny asanao vola 2,000 ariary amin'izany ho an'ny mahantra 2,000 ariary kosa ho an'ny asa amin'ny fiangonana ary ny 2,000 ariary ho an'ny radio Fiontazan-tsoa voninahitra ho an'i Jesosy irery any. Ity koa dia nofy efa natolotra ny dada resahany aminao rehefa avy eo vola 2,000 ariary. Anniversaire tamin'ny 7 septembre 2020 dia i Andriamahefa safidy nomenjanahary mangataka mba ho afaka baka soamatsara ary dia manolotra voninkazo 25,000 francs ary amin'ny radio kosa 100,000 francs. Misaotra betsaka Jesosy amen. Rakim-pisaorana misaotra indrindra Jesosy fa dia afaka CPSGM soamatsara isitraka ny avo ary Davida Sarbidy dia nanolotra vola izy 2,000 ariary. Misaotra Jesosy fa dia nahazo tosika fameno izahay mba homeo asa ny zanako Jesosy fa tena sahirana manolotra vola 4,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy fa dia no tahinao ny tokantranonay mivady ka dia nahatratra ny 4,000 taona tamin'ny 7 volana septambra lasa teo ary dia nandritra izay taona izay dia nomenao zaza 3 mianadahy izahay ary dia mangataka tamin'izay raha nangataka taminao mangataka aminao izay 5 mianaka mba ho tahina ary mino Jesosy fa dia ataonao lohany izahay fa tsy ho rambony ary ataovy matahotra anao avokoa ny ankohonana rehetra Jesosy. Indro misy vola 4,000 ariary ka ny 5,000 ariary anaingona ny altara masina ary ny 5,000 sy 3,000 ariary ho an'ny rakitra. Misaotra Jesosy mangataka ny hira hoe ry Jesosy masoandronay ao amin'ny firana FFPM raha azo atao tompoko. Misaotra betsaka Jesosy fa dia tena tianay be mihitsy ianao. Ho an'i Jehova tianay rehetra ity dia manoratra izy ny Salamo 24 andiny voalohany. Misaotra Jesosy fa dia nomenao mivadinasa izahay ary ataonao mandeha be tokoa ny tsenanay anakiroa ary nomenao anay
zay nomenao anay a ataovy mitoy hatrany hatrany zany Jesosy a mba handehana an-tsenanay a hatrizay ary mangataka vavaka avy amin'ny dada mba anangana trano fa nomeny Jesosy tany izahay a mba azo vola anaovana ny trano ary dia mino a Jesosy fa tsara be anao no ny ataonao aminay ary dia mba iny plan efa nataonao anay sary iny a no ho tanteraka amin'izany ka dia misaotra Jesosy iny misy vola kely a 5,000 ariary anaovana ny tranony dada sy mama mianakavy ho an'ny dada Randrenatoandro ity vola ity a vola 2,000 ariary mba mangataka vavaka izao a mba hiady fototra amin'ny alaka misy zao ary dia mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny mba ho totosa somatsara ny fiadinany fototra ny tranonay a voninahitra ny ho anao reriany ry Andriamanitra ranay eo nanolotra vola izy a 2,000 ariary Jesosy io misaotra fa feno 7 taona androany 13 septembre i fiandraza Emile de Rode ary dia tatano sivombiny izy Jesosy a ho tonga somatsara aty tanà fa hiainga any Ambovombe fa tratrany confinement 10 volana tany misaotra betsaka Jesosy io manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny RJJ misaotra Jesosy fa dia afaka CPSM mahezay raha ary dia mangataka aminao zahay Jesosy a mba ho voaloha somatsara ny droit ny Ezra ity misy vola kely a ananganana ny tranony dada sy mama vola 10,000 francs vady fisaorana misaotra anao zahay Jesosy io noho ny nahafahany tiavina CPE ary dia mbola mametraka ny fiainako avy ny ray manontolo eo ampelantananao tanteraka izahay a indrindra ny tompianarana vaovao a ary mangataka aminao koa ny famarotana ny fiara ka dia anao no anatanteraka izany anomeny mpividy indro Jesosy misy vola kely 2,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny fiangonana 5,000 ariary kosa ho an'ny fananganana ny tranony dada sy mama misaotra Jesosy tamin'ny nanomezanao ny tombonandro pahavelomana indray ka dia nahatratrarany tiana sy ando ny tsingeritaona na mariazy androany 13 septembre ary dia tsingeritaona nahaterahany Luka androany 13 septembre ary dia mangataka vavaka mba ho salama mandrakariva manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph ary misaotra betsaka Jesosy amen misaotra betsaka Jesosy malalanay eo fa dia afaka CP somatsara ny zandrikelinao ka dia apetraka eo ampelantananao Jesosy ny toy amin'ny fianarana izay ataony voninahitra ny ho anao reriany Jesosy malalanay manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny tranony dada sy mama misaotra Jesosy noho ny fahasoavana rehetra izay nataonao taminay 10 mianaka hatreto ary dia apetraka eo ampelantananao tanteraka ny mikasika amin'ny vola mbola any amin'ny banky ny taratasy ny tany sy ny trano mbola ho karakaraina ihany koa Andriamanitra mahagagy ianao ka dia miaino avokoa ny zavatra rehetra ho voninahitra ho anao reriany ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino dia manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny tranony dada 2,000 ariary ho an'ny fiangonana 2,000 ariary ho an'ny pasteur Miora sy Rahalanjato ary Tso ary Natasa ny fitambaran'izany zany dia 4,000 ariary farany voady masina ho an'i Jehova misaotra betsaka Jesosy fa amin'ny foko manontolo noho ny fitahina famindrapo izay natolotra ho anay isan'andro ka dia apetraka ao ampelantananao ny fiainako sy ny ankonako manontolo merci Jésus avy amin'ny Fauvin Filémon izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra tamin'ny voady izay nataontsika androany fa dia natratra 770 izany androany misaotra be dia vitako misaotra ny plaza raharaha ny plaza voady izany miprofo dia mahafinaritra miaraka amin'ny tompo mahafinaritra miramirana lavitsika manoloana n'izany karazana fahasoavana be diabe izay afafiny amintsika rehetrarehetra izany ka dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminareo mandrakariva ary dia faly miarabantsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any any tokantrano rehetrarehetra any indrindra fa andrareo any Dilambato dia any ampitan-dranomasina any
mahafinaritra be any mandreny feonareo avy any andafy andray tamin'ity anio ity ka dia makasitraka makatelona ny amin'ny fampaherezana tompo ka dia ny tompo ane ho aminareo mandrakarivo dia ny amin'ny zavatra maro samihafa zay efa nataontsika indray nandritra n'iny herinandro iny zany no vakiny eto dia makasika ny voady sy fanomezana eny hatramin'ny karazana rakitra maro samihafa zany no vakina amin'ny setsisto indray amin'ity anio ity nanomboka tamin'ny alatsinainy 7 septambra teo dia nisy 7,447 ariary na 2,412,000 FMG. Tamin'ny talata 8 septambra teo dia nisy 8,700 ariary na 2,589,000 FMG. Tamin'ny alarobia 7 volana septambra dia nisy 207,000 ariary na 1,451,000 FMG. Tamin'ny alakamisy 10 septambra teo dia nisy 5,7,000 ariary na 7,622,500 FMG. Tamin'ny zoma faraiky amby 10 septambra teo dia nisy 7,707,000 ariary na 5,472,000 FMG. Tamin'ny sabotsy 12 septambra teo dia nisy 5,707,7 ariary na 39,987,500 FMG. Tao amin'ny mvola compte 034 16 445 99 nandritra ny herinandro dia nisy 10,500 ariary na 2,555,000 FMG. Rehefa natotaly zany rehetra zany dia nisy 7,700,7 tapitrisa ariary na 62,089,000 FMG. Rehefa nitsinjaraina tamin'ireo rehetrarehetra ireo dia tahaka an'izao ny fitsinjarana zany zay nandritry ny herinandro. Ny tranodada sy mamamianakavy dia nisy 7,534,350 FMG. Ho an'ny dada pasteur Erzizia dia nisy 5,585,900 FMG. Ho an'ny pasteur sy ny iraka rehetra ary ny fiangonana samihafa dia nisy 2,700,000 FMG. Ny fiangonana taninanandrano dia nisy 46,268,750 FMG. Ny totalin'ny vola azo indray kosa tao amin'ny tao-tranony dada sy mama mianakavy dia toy izao. Ny voady alahady tamin'ny herinenio zany tamin'ny folora ary tamin'ny rora sasany dia nisy 7,515,500 FMG. Ary tao amin'ny pasteur Marcelin nandritra ny herinandro iny dia nisy 7,534,350 FMG. Ary tao amin'ny compte mivola natokana ho an'ny tao-tranony dada sy mama koa dia nisy 500,000 FMG. Rehefa nakambana ny amin'ny tao-tranony dada sy mama dia nisy 15,549,850 FMG. Fanamariana manokana tao anatin'ireo fanomezana sy rakitra maro samihafa niaraka tamin'ny voady zay nisy avy tany amin'izareo avy tany Marseille tany amin'ny FPVM valimbavaka Marseille sy ireo manodidina azy ary dia isaorana azy be dia be ny amin'izany rehetrarehetra zany voninahitra dia ho an'Andriamanitra tompoko. Dia ny tsinjarainy tahaka an'izao kosa izany ao ny fahafolo-karena naraky mpisaorana sy voady tamin'izany dia nisy tahaka an'izao. Mahantra ny fiangonana dia nizarainy tahaka an'izao tsy hotononiko intsony ny ero fa avy hatrany dia amin'ny ariary ny vakiko. Ny mahantra ny fiangonana ho an'ny mahantra ny fiangonana zany dia nisy 7,50 sy 5,500 sy ray tapitrisa ariary. Ho an'ny mpiasan'ny fiangonana rehetrarehetra dia nisy 7,70 sy 700 sy 2,400 sy 400 ariary. Ho an'ny fiangonana taninanandrano dia nisy 7,70 sy 700 sy 5,000 sy 8 sy 8 ariary. Tao-tranony dada mianakavy dia nisy 7,70 sy 700 sy 2,000 sy 4 sy 4 ariary. Ho an'ny radio fiotazatsoa dia nisy 7,70 sy 700 sy 5,000 sy 8 sy 8 ariary.
ho an'ny mpitandrina eny ambany vohitra dia nisy 20,940 sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa ariary. Cadeau 50e tamin'ny nandro nanompo ny dada an'Andriamanitra dia nisy 3,20 sy 7 sy 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary. Rehefa natotaly zany finjarana maro samihafa zany dia nisy tahaka an'izao 3,000 sy 3,000 sy 4 sy 9 hetsy sy 9 tapitrisa ariary na 33,215,515,50 FMG. Zay ny fanomezana finjarana tamin'izay fanomezana avy amin'ny tany amin'ny fiangonana Valimbavaka FPVM Marseille sy ny manodidina azy. Sotra betsaka tompoka dia ny tompony ho amaly fitianareo ny amin'izany rehetrarehetra izany. Dia manarak'izay fanamarina manokana ihany koa makasika ny tao-trano dada sy mama mianakavy. Saorana an'Andriamanitra ny amin'ny fanampiana rehetrarehetra izay nataontsika vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny fanaovana izany trano ny dada sy mama izany, fa miazakazaka dia miazakazaka miasa ao. Ary dia ny amin'izay fanomezana efa nomentsika rehetrarehetra dia efa miasa ao daholo, efa mipetraka daholo ao zany fa mandeha any amin'ny lalitra. Kanefa kosa moa manao zavatra tsy mora dia nisaorana koa ny amin'ny vavaka izay nataontsika rehetrarehetra, fa izany rehetrarehetra izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ka eto matsiaro ny amin'ny tenin'ny Elisa tamin'ilay vehivavy izay tsy nanana vola intsony tao an-tranony tamin'ny fanomezana ny amin'ny ahefany zavatra maro samihafa na ny trosany ary. Dia ny teny nataon'ny Elisa tamin'izay fotoana izay hoe mandehana ao izy ka mindrama volany amin'ny manodidina anao sy amin'ny olona rehetrarehetra izay hitanao. Tsy ny teny hoe izy alaivo, tsy ny teny izy hoe ataovy an'izao na ohatran'izao, fa dia mindrama. Ka eto amin'ny lalan'izany rehetrarehetra izany dia hitantsika fa tena tsy ritra ny diloilo tamin'izay fotoana izay, tena tsy ritra fa ny volany indray ara ny tsy ampy. Ka eto ara dia eto indray izay dia manentana antsika avoaka an'Andriamanitra ny birao ny fiangonana reny ny taninanandrano eto amin'ny fiangonana eto miaraka amin'ny komity ny tao-trano dada sy mama dia mba mihindrana volany aminareo koa izany rafitra izany hoentsika indray hanitarana sy hanoizana ny asa izay efa nandeha be dia be ao amin'izany fanaovana ny tao-trano dada sy mama izany. Fa mino izay fa tsy ritra koa ny diloilo amin'izay volany ho ampindraminareo ny komity sy ny fiangonana reny taninanandrano amin'ny tanan'izany fiangonana izany. Ka dia miezaka izay mba hindrana aminareo mba ampindraminy volany any aminareo amin'ny tanan'izany asan'Andriamanitra. Fa raha sitrapona an'Andriamanitra dia amin'ity taona ity to vita izany trano izany voninahitran'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. Manarak'izay tehaka mafy be amin'izany tsika mianakavy. Misaotra indrindra tompoko. Dia ny amin'izao fandaminana mahakasika an'izao filazana ny amin'ny hoe vola fanomezana na voady na rakitra izao dia marihana fotsiny amintsika rehetrarehetra fa anatin'izao confinement izao no anaovantsika an'izao. Fa rehefa misokatra vitany confinement indray dia miverina amin'lohan'ny daholo ny raharaha rehetrarehetra amin'izany rehetrarehetra izany dia homanina amintsika amin'izany rehetrarehetra izany fa izay ny fandaminana izay misy eto amin'ny fiangonana dia izay no anatanterantsika ny asa rehetrarehetra. Ka dia izay no azo ambara amintsika rehetrarehetra. Ka dia Jesosy ane omba atsika rehetrarehetra anome atsika zay mba iriny fotsika rehetrarehetra indrindraindrindra fa ny atao hoe izany atao hoe fanahy ny fitahiana izany mba hirotsaka amin'ny tokantranontsika rehetrarehetra. Fa io fanahy ny fitahiana io rehefa mitoetra amin'ny olona anankiray mitoetra amin'ny olona maro samihafa dia manino tsy ritra koa io fa io zavatra hitan'ny masontsika na vola na fitaovana na inio avy ao amin'ny fanahy ny fitahiana ihany ny poiran'ireo rehetrarehetra. Ka oka ny fanahy ny fitahiana ho amintsika menaka voninahitra ny an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Sotra tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra amin'ny fitiavana amin'ny firoboroboana amin'izao voady be deaibe ho voninahitr'Andriamanitra izao. Mahafisina tsara tompoko
ny antony izay tsy maintsy ilazana ny taremarika rehetra arabola eto amin'ny fiangonana dia mba hisin'ny mangarahara tsara, satria misy olona hoe malahelo mihitsy zay ozy izy a raha tsy tononona eny mibilibitra ny voady na ny vola izay ataonay. Tsy misy maharatsy an'izany akory fa zay ny mangarahara amin'izao akisitrika akinafinafina ataontsika tsirairay avy any tokantrano zao, satria tsy mifankahita dia tsara na mahita mangarahara. Faharoa, reny vola rehetrarehetrarehetrarehetra miditra ireny araka amin'ny voalaza teo, rehefa vita amin'ny fioboana dia tsy lazaina ntsony amin'ny radio ireny. Sotra tompo. Misy nofy anaky telo reto tsy maintsy lazaina amintsika rehetrarehetra koa. Misy ho anareo mpikirakira ny eo amin'ny radio ao, na re ho maly fa zay avy mbo mare fa rehefa mbo eny ambony tomobile eny dia maheno ny adevitra be tebe nataonareo zay nafinahitra tokoa ny miaino azy. Ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona dia tena mahafinahitra mihitsy miaino azy ary tena mampihetsi-po. Fa izao misaotra anareo koa nandray anareo hitahitan'ny olona nanofy ohatran'izao tompoko dia nanofy dia nanofy dia nanofy dia misy koa dia nanofy dia nanofy dia misy koa dia misy koa dia misy koa dia misy foana. So ihany ianareo tsy niteny hoe hovaliana zao dia zao reny nofy reny, fa ny angatahako aminareo dia tsotra ihany. Aoka mba asianareo fotoana anankiray ilazany dada ireny nofy reny ho an'ny olona rehetra ao amin'ny radio, fa raha olo-kafa no miteny hoe zao ny dikan'io nofy io dia mitroatra daholy ny vahoaka rehetra manerana ny tany. Mba tsy isin'izay dia miangavy anareo nisy fotoana anankiray tahaka nataonareo teo zao dia voarainareo daholy le nofy dia mitenena hoe amin'izao daty zao na amin'izao andro zao amin'izao ora izao no hamaly ny valiny nofinareo dada. Dia mety tsara, fa raha petraka fotsiny le tsisy valiny na ny nofy na ny etaetany na ny olana eo aminy dia mandringa no radio ny radio. Ary zao dia efa mampilaza aminareo sady mampiomana anareo koa fa efa mikondo mafy dia mafy ny isin'ny televiziontsika fiotazan-tsoa. Sotra tompoka. Ary efa ny teknisianina rehetra any sy ny mpampiofana rehetra any dia efa mikondo dodo daholo dia ho tampoka dia tampoka ny filazana zany aminareo eto, fa dia mampiomana anareo fotsiny tsy fantatro fa misy any manatona tsikelikely hoe ahoana ny fomba natanterahana zany, iza natao mpiteny amin'izany, inona ny fandarana amin'izany, dia mitambatra amin'izay fotoan'izay ny radio sy ny televiziontsika ohatra ny fanaon'ny rehetra. Ka dia mba mahafaly aloha miaino an'izany satria efa reko efa mitsidika ny daholo zany, efa miadevitra amin'izany dika dia vavaksika hatanteran'izany. Sotra to ny amin'ny nofy tiany anankiray ho izy hoe za dada ozy nangataka asa avy amin'i Jehova dia nibebaka sy nivavaka tsara aho dia nanofy niverina intelo angambo zay hoe miverena mianatra tany am-pianarana ka nisy fotoana hoe mahay za, dia nisy fotoana indray hoe tsy mahay. Mpiomana dingana faharoa aho 27 taona efa manambady niteraka ray. Inona ny dada ny tokony ataoko amin'izany tamin'ny alahady alina teo. Dia nisy fotoana koa za dada nanofy ny anjehan'ny omby be
betandroka menamena fa tsy tratrany a fa ny vily ny afina indrona inteliko zay zao lazaiko anao satria anao a dingana faharoa zay le ato dingana faharoa dia miverina mianatra mpiomana zany dikan'io indraindray mahay a indraindray tsy mahay a zany hoe mbola tsy ampy ny fianarana nataonao zay fotsiny dikan'iny fa le hoe ny anjehan'ny omby dia miteny aminareo rehetrarehetra fa ianao mo na dia manambady ary na dia niteraka ray aza tsy mahafoana ny fitsiriritany devoly zany fa indroa na intelo anao a efa ny anjehan'ny omby betandroka dia efa milaza aminao a fa raha vao manofo mihitsy ianao ka enjehan'ny omby ka tratra ny lamosinao mo dia efa azo ny devoly daholo satria nanalamby ianao io foana nitelerako aminareo isan'andro zay akanjo manolo-koditra rehetra bakiraro a ny slipy a ny akanjom-behivavy rehetrarehetra io hatramin'ny soutien gorge ary neny lehilahy bakiraro a ny short ny etra fekibo a sous-vêtement tsy mba azo aha mihitsy any atokotany fa ny masoko nahita ho anareo manasa lamba rehetrarehetra io amin'ny andro atoandro zao sendra mandalo a any amin'izay leko rehetrarehetra any a nareo lasa dia misy mitoraka ranom-panafody io a fanafody gasy io a atorany any amin'ny akanjo izay vao sasanareo teo dia iny le ody gasy iny a miaraka maina amin'ny elastika amin'ny akanjonareo rehetrarehetra iny na ny manaraka ny fekibo ary ny fekibo moa ny lehilahy le mody efa ny tananao zany nasiana ody a dia mandray le fekibo anao dia feno ody daodaholy a iny fekibo a atsofoko aminao dia tsy maintsy manofy ianao a ny doniny omby raha vao tsy voasasanao reo savony be mihitsy a dia akapoka mafy be mihitsiny a tsy afaka io fa raha vao maina io ka ny pasomanao dia tsy maintsy miletika any amin'ny valahanao iny a amin'ny andro atoandro io dia miakatra mahazo ny lalan-dranao iny sy ny atsy-ambonao iny a tonga any amin'ny ati-dohanao a io mamparary anao io dia miova amin'izay ny masonao ka na dia manambady azy ianao dia azon'le omby mena raha vao mena le omby a dia mitovy loko amintsika malagasy mainty le omby a dia olona mainty be zany namely ianao dia amin'iny fotoana iny ianao a raha ohatra hoe aka tsy esana makany amin'ny mpiandry fa mipetraka fotsiny amin'izao dia miova ny masonao a ka na dia ratsy be ohatra ngidro aza io olona io dia manjary tsara tare ohatra ny anjery ny fijerinao azy a dia manambady anio ianao ary inao mivadinao tsara tare a fa miazakazaka ianao a mamonjy ane olona ohatra ny ngidro ratsy be io tandreminao fa indroa intelo zay a isaraka mivadinao ianao raha vao voadonana io fotsiny any manankibonao na ny valahanao a adininao zay dia efa mampamangy anao zay a fa lasa any akafa ny fonao mitandrema ary menara tsara zay ny anakireo zay ty ny anankiray zaho dada nisy ny teny hoe atao mariazy ianao amin'ny 27 tsy hitako hoe 27 inona fa 27 fotsiny no henoko mariako fa tsy hitako ilay olona ataoko atao mariazy amiko taitra avy eo aho ny omana nijery akanjo anaovako anaty nofo io a nanandrana n'ilay akanjo a ary gaga fa
akanjo tsotra fanao mivavaka ny nanaovako fa tsy akanjo mariazy dia hitako n'ilay kozininay avy eo ary nanontaniako ny amin'ilay akanjoko hoe ahoana mifahitandry azy dia hoy izaho hoe io aloha anaovana fa rehefa amin'ny aniversera ny mariazy nareo mividy amin'ilay tsara fa mbola tsy ampy no enti-manana dia tapaka ny nofy mariko fa izao mpiandry mbola tanora ary tsy manambady vehivavy aho zao ny ianao a hanambady tampoka ianao ary na dia nakanjo mariary raha tsy voavidinao fa efa nisy teto amin'ny fiangonantsika mba eritreretinao a professeur amin'ny université a akanjo fohy nanaovany pataloha jean nanaovany kapa nanaovany le raha matoko professeur amin'ny université a akanjo tsotra tsy mbo hoe akanjo tsotra miangona fa tena akanjo tsotra andavanandro skobidokoa ny nanaovany fa ny olona efatra angamba netiny teto mihaja be nanatrika ny mariazy mba mamenatra ihany zany zao ny teniny satria zany teny taminy ahoana zao fiakatsony zao raha manam-bolo zay dada amahanana olona be dehibe ny tokantranonay a no ataonay tsara tena ny derazy a na dia zany aza tampoka ho any ianao a ary tsy ahavidy akory akanjo mariazy no dia ataovy so malahelo hoe ataovy amin'ny heritaona indray efa tsisy vola dia andraha sopoly dia ity fatelo za dada nanofo zao nandeha automobile hono zahay teo amin'ny devant dia nanao accident ilay automobile fa izaho tsy naninona satria variana hono ilay chauffeur tamin'io a dia nivily tamin'ny trottoir ny fiara mariko fa misy olana misy mitory ny tany any amin'ny tribunal zahay zay mikasa ny taniny mamanay efa namidiny dia olona mividy io indray a no fetsifetsy satria ara-dalàna daholo ny taratasy tany io sady mamanay efa maty dia izay efa mianadasy izy dia saika eona amin'ilay olona izay niteny amin'ny fokotany aloha zahay no nahazo any olo io a dia tsy nandeha indray zay paster fa mangataka vavaka so teko aminao jereo tsara le nofy a so tsara teo midevant mipetraka dia nanao accident ilay fiara za tsy naninona fa ilay chauffeur variana hoy ianao a tamin'io fotoana io dia nivily any amin'ny trottoir ny fiaranay variana loatra ianao tokony karakaranyio tany io melohan'ny fotoana rehetra mihitsy ianao nefa tsy nanao zany a zao niditra any amin'ny fitsarana fa tsy aninona akory ianao fa dia tena accident eo amin'ny fiainanao a zany zavatra zany ny tsara dia miona ihany a any amin'izay lalàna olona mahay lalàna momba ny tany zay afa dia tsara mihitsy ny ane ny fisin'le nofy fa io afantaranao hoe na ianao higadra na ianao a ahazo onitra zay zany a azadino zay fa raha misy andriamanitra milaza hoe higadra ianao raha zao ny fandehany dia miasakazaka mitady avoka aingana miady ny taninao azafady amin'ny teny izany satria tsy zavatra moramora akory ny fiazakazan'andriamanitra hiteny aminao zay miaratsiny amin'ny teny izany dia lasa raha ny fotoana hiteny amin'izay ny tompontsika ankehitriny ary a ka dia mangataka araka ny teo misy vavaka teo alohan'ny zavatra rehetrarehetra mba hanao ny hira hoe feno fiderananao ry tompo a vavaka ny voaty teo a zay fotsiny ataontsika dia hiteny a ny afatry ny tompo amin'izay a rehefa avy eo ny hira zany hira feno fiderananao zany a dia hira fa telo amby dimapolo ao amin'ny boky hirantsika
ka ny andininy voalohany ihany no ataontsika tsangantsika rehetrarehetra sotra jesosy a ny amin'ny fitahina rehetra nataonao anay a na tamin'ny voady zany na taminay rehetrarehetra na rovanao tamin'ny coronavirus ka dia ndreto izay jesosy miara-misaotra anao manao hoe misaotra jesosy misaotra tompo misaotra jesosy voninahitra ne ho an'andriamanitra rery ihany alleloia masina 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 jehova tompony maro enika vona tany rehetra amen zo nipetraka isika zondray ary no afatry ny tompo amintsika andro andy zany dia hitantsika amin'ny Jeremia toko fa 13 Jeremia toko fa 13 mahavariana mihitsy zao Andriamanitra zao fa rehefa miaino nyreny teny avokany reny ianao vao mieritreritra hoe ay moa misy an'izany ao anaty baiboly ao za miaino an'izany ara dia gaga fotsiny mihitsy hoe ay misy an'izany ao anaty baiboly ao Jeremia toko fa 13 ny andininy fa 5 ny andininy fa 5 ny anaran'i Jesosy hoe samia manontany amin'ny namany sy ny rahalany avy ianareo hoe ahoana ny navalin'i Jehova ary ahoana ny lazain'i Jehova verena hoe samy manontany amin'ny namany sy ny rahalany avy ianareo hoe ahoana ny navalin'i Jehova ary ahoana ny lazain'i Jehova jerenareo tsara fa efa nanomboka tany amin'ny voalohany tompo hoe manaova latsakalina tsy fandrenao zany teny zany dia variantsika nanao zanytsika ny aino tompo sa tsy ny aino ny aino ny ara-ny asa tamintsika sa tsy ny ara-ny asa ara-ny asa vitsy zava-dehibe zany rehefa aveo izy dia nilaza indray afa-kerinandro aza matahotra ozy izay satria nareo ny ara-nasa tamiko nandroka ny devoly rehetra dia naniraka ny anjely marobe hamafa ny rivotry malagasy sy zao tontolo zao indrindra fanesisa tokantrano isam-baravarana anasitrana ny tany anasitrana nareo rehetra tanteraka sa tsy tanteraka zany tanteraka zany dia hitantsika hatrany an-trano rehefa miamidina izay tokoa ary za mino fa raha mifandehana zao dia ho afaka tokoa ny analamanga ho afaka tokoa analamanga tsy ho ela akory zany za mino an'izany na dia misy ara miteny manao hoe tsy maintsy mbola hiakatra io rehefa ny tompony eny laza fa hoe no fa faniny anjely zany tsy olombelona ngery io ka hoe hitany masiko fa iny fa miverina indray na ozy ianao hoe
tsy raharaha eko zany fa tsy tany masoko ka aloha ipoka an'izay ipoka fa misy anjely mahita amin'ny alina mahita ny tsy fahitan'olombelona ino efa miasa ino ny atahoranao amin'izany fa vavaka atao vavaka atao vavaka atao zay no natonga azy ny teny tamin'ny heriny hoe mibebay ianareo dia nibebaka isika dia efa miamahita miamazava dia androany izy satria tsika mibebaka dia nametraka fanontaniana hoe tandre aminareo tsara ary a fa raha ianao no mibebaka dia manota ndray bebaka dia manota ndray tenenin' Jesosy ohatra aza mijangajanga dia tsy mety fa manao foana izay ny fahalemena antsika olombelona bebaka manao ndray dia mibebaka dia manao ndray dia ohatrany hoe mahazatra ohatrany hoe tsisy dikany ohatrany hoe mandalo fotsiny ohatrany hoe efa reko fa ny androany jereo tsara samy ozy manontany amin'ny namany sy ny rahalany avy ianareo hoe inona ny lazain'i Jehova zao zany mitadiava namany ianao androany izay akaiky anao hivavaka inona hono lazain'i Jehova ny amiko mandana hivavao aho ndana antanio ny tompo dia inona hono no lazainy ho kapony aho sa ho faizina sa ho ataon'ny marary zany io dia jerenareo tsara ny salamo faaraika ambodimapolo salamo faaraika ambodimapolo fady fa nalasa raha ny fotoana zava-dehibe ny tenin'ny tompo ny salamo faaraika ambodimapolo jereo ery amin'ny soramandry io ambany kely io ao aloha ny soramandry manao hoe fifonany manan-keloka mba ahafahany elony sy ny hodin'ny fifaliany amin'Andriamanitra dia paraika ambodimapolo misy soratra zao hoe ho an'ny mpiventy hira salamo nataon'i Davida fonina tana mpaminany nakao aminy rehefa nakany Batseba izy jereo tsara fa tsy misy olona hitenenan'Andriamanitra ohatra ny Davida isan'andro mihoatra lavitra noho ny mpaminany raha miady izy miera amin'Andriamanitra andeha ady oka aloha ho Jehova ka isolana efa manenjika be mihitsy oka ndana misitrika anaty lavabato miaramilana koa ndeha misitrika ka efa kaiky kely tandremo izy fa matin'io ianao avelao andalo tapon-doha anao migorodoko ny miaramila rehetrarehetra miteny amin'izao amin'izay hoe mivoa zay no vao mivoaka fa matinao reo fa mpandresy foana Davida na inona fa avalona azo azy fandray andro nahitany Batseba izy zay vadiny Oria mandro ery amin'ny piscine ery mpanjaka ery ambony be ery ny tazana andraisany bika n'io tovovavy io tapa-kevitra izy fa haka azy milaza miaramilana izy hoe ento mandeha any anady io vadiny era-manoto tsara tare io faty dia ho laiko ny vadiny maty tokoa Oria nalainy Batseba vadiny faly izy fa tsy niteny tamin'ny tsony Andriamanitra fa olo-kafa mpaminanina tana nalainy dia hono ny fomba nampabebany azy azafady ry mpanjaka misy olo tsy vanina mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena hono izy mpanjaka misy olo mpanjaka misy olona fa manana ondry zato manan-karena be zany ry mpanjaka
nefa dia miazakazaka izy a maka ondry anankiray an'le mahantra tezitra ny mpanjaka eo amin'ny tany sy ny firenena misy manao zany enitry mpanjaka asevo maka ty zany tapahako ny lohany dia ozy natana ianao zany ianao ianao zany ianao efa manambady be deaibe sotriny firy 500 manana vady tsy an-drano vady tsy an-drano ane natao hoe vady tsy n-drano e vady tsy an-trano sipa zany manana sipa 500 anao manana vady 500 anao efa be deaibe zany anankiray an'io mahantraka io anory any mbola nalainao dia mivononao zay no natonga azy nyteniteny hoe indiny voalohany mamindrafo amiko Andriamanitra zay izy vao mibebaka araka ny aben'ny fiantrano vonoiny vadisoko sasao madio mba ho afa-keliko diovy mba ho afa-pahotana tsaroko ny vadisoko ary eo natreko mandrakarivo amin'ny fahotako ay taminao dia taminao no nanontako ary zay ratsy eo masonao ny efa vitako olo-kafa ny teny taminy ianao zay izy vao mibebaka fa raha Andriamanitra ny teny taminy tsy nindrara iny zany 500 anazy rery fa zay olo-kafa no ny teny bebaka izy io ny takiny tompo amintsika androany dana mitady namana avy ianao ny namako ento ambavaka inona marina ny ten'Andriamanitra ho lazaina izay nataontsika dia samy mahatanty an'izay fa io ny mba angatan'Andriamanitra amintsika dia mba faly izy rehefa mba mieno azy itsika androany sotra tompo zao ary tsika amarana ny fotoana amin'ny hira raha eo amin'ny foko fira fafiry moa zay 53 raha tsy diso sady izy raha eo aiza firy fafiry moa zay raha eo zay fa tsy hitako indray izy teo io fafiry fafito io raha fafito raha io mamy ny fokony ao anilanao androany ny androany samy io amin'ny teniny io fa sao dia tezitra izy mamy ny fokony ao anilanao ray zany mba iriko tano aso saraka anao raha io vonin-kanompo anao ane aho e tano aso saraka anao raha io olo-kandalo so very be fahavalo tano aso saraka anao andiny voalohany faharoa fahatelo tsangantsika rehetrarehetra
raha eo vonon-kanompo raha vonon-kanompony hoanilana tafinofo e ayo mitafinofo tana sosaraka rayo rayo olokandalo e rayo olokandalo etoa hoanilana rayo be fahavalo e be fahavalo tana sosara misaotra jesosy dia misaotra ho azy jesosy misaotra foana misaotra anao satria tsapana efa tena eto akaikinay ianao ary isak'izay miangona mihitsy izay ny tena tsaroana efa miteny aminay ane ianao hoe mananatra anay ianao satria be fitiavana ianao fa raha niditra anay olombelona jesosy efa narianao zahay raha ny adalana y olombelona efa tsy tianao na dia miainao nay aza ary halanao na dia fitoam-pivavahana ataonay aza amisaotra anao fa tena lehibe ny fitiavanao anay mananatra isan'andro isan'andro any zanaka tiana ho ianao no anarina misaotra jesosy misaotra niteny teto anao androany ndana manontany amin'ny namanareo avy ianareo inona ono ny lazain'i Jehovah ny amiko misaotra jesosy anarao olona izahay iteny hananatra jesosy mba ho tonga saina tahaka ny Davida mpanomponao mba hifona aminao amin'izay mba ho afaka ny fonao mba ho ravoravo Madagasikara mba ho feny fifaliana mba ho afaka ny fahantrana jesosy hainao zany ary taritinao amin'izany lalan'izany zay satria tiana ianao ko ankehitriny jesosy mangataka aminao anaty ray minitra ihany aza mba hivavaka aminao zay androany alina zao dia zao mba hiain'ny fitarainana ianao mba home olona tokoa izay tsirairay avy hivavaka ho anay tsirairay avy hiteny aminay tsirairay avy jesosy fa ny mibebaka tsy hainay fa ny raha olona izay hiteny aminay tsirairay avy mba hibebaka izay ny tena fifalianao araka ny teninao jesosy hoe rehefa mibebaka ianao dia matoky sady marina izy fa mamela amin'izay ny fahotanareo rehetra hivavaka mangina ary izay jesosy tsy fantatray izay avoky ny androany alina izay ho lazainy ilay namanay aminay fa itiany mbangatanay aminao tongavany amin'ny dabilio rehetra ianao jesosy misaotra jesosy irao ny anjelinao hitondra izao vavaka soratana amin'ny bokin'ny fiainana izao dia tarao jesosy ny teninao hoe inona ny mbola tianao hataoko aminao ary ianao ny vavaka i jesosy
misaotra Jesosy. Ireo nivavaka voasoratra ne zany Jesosy voasoratra androany. Ianao mihitsy no miteny zany mba hisy namana tsirairay avy anontany amin'i Jehova. Androany, androany, dia androany. Izay ny teninao Jesosy. Petraka aminao zany rehetrarehetra zany. Ninonina ho lazainao matoky izay fa mpanomponao ary manaiky ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra. Hiakatra ny an-danitra zao dia zao ianao Jesosy, mpisolo vavanay, le mpisolo vavanay any an-danitra any. Ento zany vavaka zany, miaraka amin'ny anjely sy ny boky ny fiainanay. Mangataka Jesosy, araka ny teninao. Tsy mahay mivavaka an'izay e. Fianao no mahay mivavaka. Tanterao ny teninao hivavaka ho anao a. Vavaka ho anao a. Mba tsy ho levona ny fononao androany. Zay sitraponao tokoa tanteranao Jesosy. Fantatrao ny adresy tsirairay avy misy anay. Aterao ny aminay zany fa manana anjely be dehibe ianao a. Ampibebaka an'izao Madagasikara tany razanay zao. Taio mba ho sitrana soamantsara ho afaka amin'ny aretina ny Madagasikara rehetra. Taio mba ho lamina Madagasikara. Taio mba manana fifaliana ny filoham-pirenena amin'ny fiarahanao miasa taminy nazahoana ahitana an'izao filaminam-bahoaka rehetrarehetra izao, indrindra ny jerevana ny mahantra mba ho ankasitranao zay rehetrarehetra vitany ho famonjenanay. Mianaranao Jesosy sokonay malala no angatana izany vavaka izany. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety antany tahaka ny any an-danitra. Meonay anio ny anina sahazo ao anay, ary mamelana elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsyodrano. Ho Jehova tompony maro aminao, zanako ianao, malalako ianao, tiako indrindra ianao Jesosy, be voninahitra ianao. Ay ianao, ny zanaka tiako no anariko. Aza matahotra ary aza merikerika foana fa ay ianao. Jesosy zokonao malalanao, mpiara-mivavaka aminao teto, tianao teto, izy teny aminao androany. Aza matahotra rondro vitsy efa sitraka ny rainareo ny hanomenareo ny fanjakany. Sotra Tompo, ombanareo nesika hitanareo amin'ny asa mandrarà, amin'ny fianarana izay ataonareo tafita soamantsara daholo ho ambin'ny zava-manasatra, fa mivavan'i Jehova no miteny, izy anatanteraka izany aminareo. Sotra Tompo, anao ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Nino na etraka Jesosy, na lelanitra umaka Jesosy, na umaloka makena Jesosy, deu felo fefani Jesosy, ni futona de andalo Jesosy, fatsisi ampimalo Jesosy, rami vina wapuku Jesosy, lai fitiava naumura iku Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra, misaotra, misaotra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika voninahitra tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina. Amen. Tahiny tompo daholo na atsimo na avaratra tsanam-pitan-dranomasina rehetra sotra tompoko. Amen.